fonja ireto avy no amelona ny tantara satry ny aina ny antsara ndrenarisoa ary rianala masoandro niaraka tamin'ny aritoky manda herimanina sandratiana ary ny mpanoratra nandrindra sy nanadodosa no fiandrianjaka nandray feo mandany aina fangana lesy dia averenao ny toerana aloha le vavahady io so misy mahatsikaritra eto anganisany dia etsy amin'le fasana goavana be etsy ny fotoana angana mba bandy mianahana koa reto ekipan'ny patron be reto ka aizy zany tamin'ny ekipako so aloha fa aferandray alina fotsiny te fa ratsy zany dia anahirana ary tena mety idiran'andro mihitsy elary ziva ary aleo amin'izay lo miandry andry zalahy eto koa mino fa efa matory zay le vendran-dah iny efa miray maraina koa zao ka tsara fidirana tato amin'ny simitery zay ka aiza ihany ary le vendrany reny olona efa adarana ka tsy nahazaka vaty ray reny kosa kay ary alefa sokafo moramora am'izay le rangolahy aiza moa le efa nalahidy izy amireto lesy le isy ntika zay fangana le izy dia avy ampidiro ato aingana so taitreo ihany le mpiambina mantsy zay ary aleo miditra dia averina katona aloha ny varavarana oay ary malalaka be ka iato sady to misy lalatsara goavana manasasaka ny fandrina paty ny akavanana sy ny akavy tena mbola maimbo be ne ato zany nefa tsy maintsy le vaty vo nasitrika telo volana lasy zay zany no anolonanyity vaty vaovao ty de le ao indray hoentina nisotro ny aleko maty mihitsy raha ty ka hitany laoviana morizify de milalao faty ty hatramin'izay saingy vola be ty ka tsy maintsy atao avy lesy de apetrao eo aloha hijerenan'le faty ray so tsy izy mantsy no hoentsika mivoaka eto de aiza mireto zany le izy raso hoe manisa telo avaty amin'ny ilany akavanana de mifaefatra le izy ray roa telo ty zany le izy loza marina efa simba be izy zany andrasy fa misy soratra amin'ny lamby fonosany mahatomizely mahenika mbola ty le anarana napetrako patron be tany amin'ny hôpitalika tiry zalahy de mba mailo isany fa mitratra mazava ety ihany sao mantsy anao fisafony eo le mpiambina ka zay voalosa fanganina tonga de batao de hoeto mivoaka fa za metraka io ray eto amin'ny toerana eto zay fangana ho a de andraso any ivelany ihany de aza piretina aloha ny jiron'ny fiara fa so misy piraha mandalo ary aleo bataina am'izay ndre kialakely andray mitovavy tsara tarety ianao ry matomizely rento kanefa de ato anatin'ny ray mimpimasy de tapitra ny aina jereo any ty akantonao fa de afera tahaky ninona loatra ary ny niketrehan'le dokotera teo iny de miafara am'izao famonon'olona amin'ny fomba feno abibiny zao jereo ny vatany raha tsy feno ratra sy mangana to ohatry ny reny hoe ninjera tamin'ny antsana lalina mety efa misy fanolalana sy herisetra mangirifiry koa ary natao tamina ny tena mahagaga de tirazana ampifamadihana atony dokotera teo aiza zany le razana ray teo raha nitoromarika aloha de verina hoe any amin'ny hôpitaly an'io alina no apetraka
asa misy inona loatra ao anatin'iny fahatininy dia averina ho didina. Raha ny fanambarana henoko dia toa hoe maty namono tena tampozina mahery vaiky maty mizely mahinika rehefa diso fanentenana tamin'ny fiainana satria mahaditra sy mampirafy azy loatra ny vatiny izay tsy iza fa idokotera teo izay niketrika ny fahafatesany ihany. Nefa tsy izay ny marina fa toa von'olona nenina natao zaoko. Aleo apetraka tsara eto ianao maty mizelona dia andeha fa tsy asa saina amin'izay mety nahazo anao. Zay dia mandriam-piadanana ry anjelikely tsy manatsiny. Fony ianao mbola velona dia ny fanandrefoana ny masontsika rehefa mifanenany amin'ny hopitalintsika. Misy tsikinao kely izay tsy maty ao an-tsaiko. Mbola io no entinao namonjy ny fiainana mandrakizay io. Mahay nanafina ny fijaliana misy tery ny ainanao ianao ka. Veloma raha afako dia aza tsy indrindra fa iraky ny ahy. Vita daholo tompoko ny nampanaovinao ahy ka tonga anka ny valika sasarako aho. Fa heverina ty fa olona tsy azatokisana mihitsy ve za ty siva zavatra itran'olona ny fiheverany lahy. Aiza koa mo patron be aho. Tsy mihevitra anao fatritran'olona ka mendriky ny azo ny valika tsy amboako fotsiny ako. Na zany aza letsy e, tsy elahy rery nge nirakirako fa tsarovy zay e. Mbola misy folo akoatran'ny lahy ary eo aza ny tena manao afera-beno hoe lahy fa tsy manao zao fomba ny lahy zao mihitsy. Niary efa vita soa ny asa dia haiko ny mamaly soa ny hafa. Miala tsiny patron fa samy manana ny toetrany ny olona. Ho ahy manokana zao dia arakaraky ny fahalalako ny toetran'le olona mpampikarama no andraisako azy. Fa za zany amin'ny lahy manao ahoana ny toetrako ka? Aiky fa anananao ny vola sy ariana saingy raha ny seran'ny fanaovantsika dia tsy mbola ampy tsara ny ametrahako izay tena toetranao ka ohatr'izay mifandehany. Normal be. Hitako hoe lahy samy teny tahaka an'izany. Tsy fantatry lahy marina hoe iza. Zany hoe efa nisy apahany nahalalaka anao ihany nefa izay fiarahantsika volana vitsivitsy zay tsy tena ampy ahafantarako anaoko. Tsy midika nefa zany hoe ratsy amiko ianao na tsara amiko. Ka zao ary ampangino ny vavahalahy mipetsipetsy ny io raha tsy te ahita loza amiko lahy. Tena niakatra ny fahatezerany ty marina. Aleo aloha langolangonina fa soa hanondrana eto. Iny ary tompoko. Efonako raha nisy fiteny nahatezitra anao. Tsy hoe raha nisy lity fa tena nisy e. Raha tsy nalako mifona azy lahy efa nambanako pasipoleta mihitsy e. Dia sahanao ve tompoko ny anao fihetsika tsy voahevitra amiko nefa zany ka mahalala ny tsy ambaratelonao e. Ary atao miseho mihanan-kendry le ty ohatran'ny manao santazy a. Inona mihitsy ny tena tedavy lahy? Tsotra tompoko. Ny tampoka ramako izay efa nampanantenanao ahy. Raha vola lesy ny ileny lahy dia reny a. Reny, rovy dia sesefo. Ohatra e. Tena nivadika biby ty marina. Ka inona ihany mianana ny lahy eo fa tsy alaina izay notaky lahy? Ka reo rehetra reo ve tompoko dia ho ahy daholo e. Fa manany any ary ve le bantile. Sa mihevitra ho vako mihitsy lahy ty? Tsy a. Raha nandinika tsara ianao dia tsotra ny teniko fa tsy nisy hoe nanany ihany anao ako. Saingy raha izay moa no andraisanao azy dia aza tsy indrindra tompoko. Ako mbola tsy vavany lahy io mba tsy apitra ohatran'ny fahatezerako a. Aleo mangina so ahita zavatra eto. Zao ny teniko amin'ny lahy siva. Iny tompoko. Raha tsy mbola nisy ny lako ny lahy dia efa faty miapatra tahaka ny fatiny loharany lahy tany am-pasany io lahy. Ary raiso ireo vola ireo dia lasy lahy mandeha. Misaotra tompoko. Dia mamerina amin'ny fialantsiny an-trano profesera. Odry, fa manino ireo sasan'ireo no navela ny lahy eo e. Fokoanana daholo ange ireo e. Ka rehefa nanaisan'ireo natoraka ao dia nihoatra avy roa iny ireo ka tsy hakan'izay tsy nifanarahana taminao ako. Bandy atala misy le bandy. Jiolahy ely ty lahy. Jiolahy miaraka amiko satria manao ratsy. Tsy a. Diso ianao patron. Tsy jiolahy velively miaraka aminao a.
olona nampanaovinao iraka dia navitany iraka ko. Andriamanitro, fampandy avay za re lahy ty e. So dia misy fahatarana kely aza ny saina. Zay veranao azy ihany patoro fa ny any fifanarahana ihany no tanterahako. Bon, tiako ny toetrany laka. Tsiron'olona manaiky be fotsiny fa olona ady hevitra. Na zany aza misy ahitsy kely ihany e. Tahaka ninona zany tompoko? Mandehana aloha mandeha fa amin'ny fotoana manaraka ny resaky sisa lahy toy izany e. Za koa ohatra misy miantso raha teo. Eny ary tompoko. Hainao ny larako dia rehefa misy asa tianao ataoko dia antsoy aho. Ndana letsy e, bany be safa. Salama mademoiselle. Salama ianao, ahoana ny ianao zay? Tsy izany fa mpiandry fasana tsy ambony azy ary ny raha n'olona ikomandy voninkazo faraveloma eto aminao za io. Zany ve? Ka tara kely ianao zanyko. Za mantsy tsy mpivarotra voninkazo fa sendra miandro olona eto fotsiny. Fa eto akaiky ety ihany eny trano ilay mpivarotra e. Inelakelan-trano midina any ambany any. Tsy hitanao anga io soratra io? Oy, tena marina tokoa. Ary tsy tao an-tsaiko indray ny nijery an'iny a. Soa fa natorinao. Amin'ny sisa aza be eritreritra be sy lasa saina be tsony e. Inona zao no mahatonga anao ilazan'izany hoe be eritreritra ka? Ka vao niampita ny arabe teo ianao dia efa tsinjokoko. Saika voadonan'ny fiara mihitsy aza fa toa olona tsy mitombon-tsaina izany mihitsy ko. Mba lalina indray izany fandinianao izany ka? Fa ahoana? Diso ve za? Ka tsy diso ianao fa mahay mamina ny loatra azako. Finna nefa ny mahazo anao e. Toa tsy hitanao hatramin'izay lalako ombana mantsy. Tsy misy ka. Sady na misy aza ve moa dia andeha ho lazaiko anao ve zany? Mbola zaka zanyko. Mahagaga ianao. Toa olona efa mifampiresaka amiko ely izany nefa vo eo angentsika ny tafaresaka e. Ianao anga zao vao nahita? Za mantsy mahita anao foana isan-kalonako. Mahita isan-kalona aho e? Tsy azoko. Ka za anie tsy lavitra fa eo akaiky ny fiasananao io ihany mipetraka e. Aiza amin'ireo tranoko avana lasa tamboho mamefy ny fasana fiambenako ireo ary izany ianao no mipetraka raha izany ka? Hitanao eo amin'ilay trano manga mifanandrify ny fasana fotsy-goavana indrindra io. Ao amin'ny faritra esanao io koa. Isan-kariva mivoaka eo an-davarangana eo foana maka rivodrivotra. Dia mitazatazana anao matetika. Indraindray ianao mifoka sigara dia indraindray ianao mivezivezy manamorona ny sisym-pasana. Ay, ianao izany ilay zazavavy tazako matetika avy lavitra eo amin'io trano manga be io. Angamba? Tena lalina izany. Nefa ianao milaza fa miandry olona fotsiny eto. Everiko fa lafim-podiana nge ianao io izao e. Miandro olona tokoa. Nefa totso avy ilay olona indrasako. Efa amin'ny 10 mantsy izao. Lozako marina. Oy, tena lozako marina. Marina tsy taraika eo ilay olona naniraka fa ilozako vetivety aloha angamba ianao ka. Fa mpandevininona koa izany tonga arivo izany e. Tsy mpandevina ka mpamango fasana fotsiny. Voalohan'ny volana novambra mantsy androany dia tonga nahitra voninkazo ireo fianakavian'ireo. Avy lavitra mantsy zareo dia tsy nahavimbina. Fa angamo tsy rapitso ny tokony hanatitra an'izany voninkazo izany ka. Ie, tokony tokoa. Fetin'ny olo-masina androany fa rapitso ny fetin'ny maty. Saingy toa hoe tsy afaka hono izy ireo dia anionona anao an'izany fametrahana voninkazo izany koa. Ka mandeha hanafaingana ary sao soreny eo izany olona naniraka anao izany e. Dia misaotra ry eza tokoa moa raha tsy mahadiso. Renty. Faly mahafantatra ny renty aho izany koa. Za kosa ny mirija. Dia toraka izany koa ary mirija. Dia manantena ny ahitanao indray aho izany raha riva. Mandehana rehefa hitantsika eo e. Mahazo koa ary veno mandro rosa ny zavatra nylazain'ilay tovovavy tafaresaka tamiko teo tsy mitombony. Nefa nakaiza ary ilay trano tazako teto isan'andro.
totrano hafa tsy misy varavarana ny mamaritra lasa tamboho miaro ny toerana iambenako ato. Nefa ny hatramin'izay volana vitsivitsy ny toerako teto izay dia tsy kiaritro nisy trano manga sy varavarakely izay nanatrika teto Antsinana ny fijoroako teto e. Mba hafahafa koa izany ka. Tsy misy afa-tsy tsy fasana manga be mifefy lavarangana itsy izao mitazako eto. Ny amboniny moa izany ny manga fa ny tapany ambany fotsy ranoray ary tsy misy afa-tsy io ny fasana goavana ato. Amin'izay koa rehefa tazanina dia toa manana endrika trano izany le izy. Raha ny tantarany eo tokoa aloha dia tena nahagaga mihitsy. Nafatra ihany ny ranga lehibe ny tombiasiko teto fa isan'ny tsy nahatamana azy io ny fasana io. Toa hoe misy tovovavy nitomany izany foana ny avy ao anatiny eo. Zaho moa ny saina fa rehetireti-nantitra izany ka tsy dia taitra loatra tamin'izany aho. Ary hatramin'izay nahatongavako teto dia tsy mbola naheno akory an'izany trangan-javatra fahafy izany aho. Andro any aho izao voagaga. Hevitra mantsy efa mifanandrefy amin'ilay toeran'io ilay trano miloko manga lasain'ilay zazavavy tamiko nefa eto aho izao manantona akaiko kokoa. Tena tsy misy an'izany trano izany akory eto. Fa inona ary no anton'izany? Ny masoko feno tsy zatra sa nisy fiovan-javatra teto? Dia tanatin'ny ora vitsy ve? Ary le tovovavy antsoina hoe Rentiko nanamafy mihitsy fa ao ny tranony. Fa maninona koa izany lohako izany? Tomelina be mivoraka be izany nge. Fa mifiry aloha izao e. Ohatray efa amin'ny 7 ora alina. Fa maninona koa ary ny to asa matahotra ngamiko izany. Isan-kalina nefa mandeha manao fisafony eto ary efa 12 alina iny to sa mba misy tahotra akory any anatiko any. Zaho ty tena lasa vafy izany. Miritsy, maninona eo ianao? Avy aiza ny nipoiranao teo? Avy aiza hoana? Teto ihany aho ka efelany teto. Niandry anao iandrandra hijery aho fa toa variana be teo ianao. Ary toa eo an-davaranga pasana ire ianao izany e? Fasana? Eno ako. Fasana ahoana? Aza ataonao fasana izany kosa ny tranonay ry Miritsy a. Sao dia efa te hatory ary aloha Miritsy ty e. Tena matoto ty tovovavy mifanatrika amiko ty. Zahay voatsapako. Efa faty fa tsy olombelona. Fasana be io ko lazainy fatrano. Toa mitsaridina fotsiny ianao e. Efa fotoanantsika ny androany e. Moa tsy vao eo ianao ny resaka tamiko. Avelao andeka. Miritsy dia sanatriako ve tsy raharaha ianao e. Ianao an'izao mba olona faharoa milako fonjy e. Tena zahay vomino. Ty izany le tovovavy ny lasain'ny lenga lehibe mpianakavana tato hoe mitomany foana isan-kalina. Aleo mandefa lolo ty. Miritsy aza velanao hikatra ato ny fanahiko e. Voafonja tsy afa-miala ato aho. Mila fanampianao aho Miritsy. Inona ary izany lasain'izany rererazako. Voafonja ato amin'ity fasambe ty hono ny fanahiny. Mikatra hono izy ka mila. Manofy arangaha. Miritsy, tena mitalao an-tanandroa aminao aho. Aza vela irery afahampio aho. Tsia, aza mibanjina akory ianao ry tovovavy a. Matoto ianao. Matoto fa tsy olombelona. Tsy afaka hifanampy intsony isika. Ary avelao anjony lalako aho fa aza tasononao ka. Miritsy, tsy mitazona anao aho.
Tahotra ao mahatonga ny tongotra tsy afaka mamindra. Raha mibanjina ianao dia ho afatahotra. Mpanjino anie ahy e? Ataoko ahoana koa mibanjina matoto. Fahitako azy tampoka teo aza efa saika nanapitra ny ako. Eo moa e, sokafo ny masonao dia mpanjino aho. Ho hitanao fa ho afaka mitahotra ao avy eo. Ary tena tsy afa-mamindra tokoa anie izany tongotra izany. Eny e, tena tsy afa-mamindra rehefa minimana kibony masoko. Nefa ataoko ahoana ny banjina matoto. Miritsa, ampio ah, fonjeo ah, afao atao amin'ity fonja manakatra fanahiko ty ah. Ka ino ary nefa no azoko atao anao e? Esory aloha ny tahotra aho e, mpanjino aho dia ho afaka izany. Zay ianary Miritsa voafoaty. Aza hitaka fa dia fa lobe no tazako ao. Nefa tsy maintsy manao an'izay teny alahy izany raha teo afaka madiodio etiko. Zay dia sokafo mora ny masonao. Andriamanitra, Sokafy amin'izay e, aza manana iahy ianao fa tsy hita zavatra fa koatra ny vatako. Tahaka ilay hitanao teny an-dalana fony harivariva teo. ohatra e, fa toa tena le zazavavitako teny amin'ny arabe tokoa ty. Eny e, tsy nisy nanombiana na ny fitafiny na ny vatany. Izy toa maizimaizina fotsiny dia tsy dia tazana firy izany. Hitanao izany? Miala daholo koa mitahotra fa toa nino ihany ny saiko hoe olona tokoa tia miresaka amiko ty. Nefa toa tsy mitombona mihitsy izany ka. Izy azy efa ny haiko fa avelo fa tsy olonako. Ka ahoana? Mbola matahotra ve ianao izao? Tsy matahotra intsony aka. Taitra be fotsiny aho ilay nahitanao teo. Fa angaha tsy efa fotoanantsika ny anio e. Fotoana? Toa tsy izay angamba fa manao ny asako ako. Kanefa vahoatra be ianao tsy nahatazana araka ny natoroko anao e. Izay mihitsy. Hitako ihany ianao na saika tsy nino ary aho hoe tena ianao tokoa io. Ka manatona ary ety akaiko e. Dia aza mihay atsony. Mpinamana ny etsika sy ianao manomboka androany. Ataoko ahoana ny namana aminao izay tsy olombelona. Fa na avelo matoto. Miritsa, rentonao anarako fa tsy matotoana avelo araky ny antsonao anaty eo. Eny, ny fantatro dia tsy mitovy aminao aho. Saingy afaka miresaka aminao. Mila mifanampianao ary Miritsa. Asa raha afaka nanampy anahy ianao. Andray, lasa fangorahana ilay tahotra fenorooro teo. Izay rety mijery azy. Inona re no ataoko e? Iray betsabetsa aminy ve aho? Ilona ao anatin'ny tontolo misy teriny. Ahoana nefa no fiafaraka? Miritsy, mba ampio ahy e. Tena miangavy anao a. Fa mifanahako fa voafonja ato anatin'ity toerana embenanao ty. Fonja? Nigadra ato izany ny fanahinao sy ny vatanao. Ny vatako? Indrisy, no ny vatako tsy adotsono ny mampigadra ny fanahiko tsy afaka miala ato. Fa nakaiza ny vatanao? Motsy milevina tao amin'ity fasana lasatra ny fonenan'ny fanahinao ty. Andray, miangatra ianao. Na sahaza tsy mahalala izay misy ny vatako. Fa angany fa na tsy mahalala ny rehetra reny dia inona indray no mbola miafina aminao? Izay anie ny angaviako aminao anampy ahy e. Teto ny nahatsiarovako fanahy tampoka fa toerana hikatrako. Izany hoe tsy milevina tao amin'ity fasan'ity izany ny vatanao? Tena tsy haiko ry Miritsa. Tsy voafarotra hatramin'izay hoe filevenan'ny nofoko. Ny antsapako dia hoe efa maty aho. Efa fanafa tsy vatana. Saingy voafonja ato amin'ity toerana embenanao ty. Ka ataoko ahoana ary ny alafaka anao ato e? Miritsa, ny mpiambina ihany sisa no azoko antoka fa hanafaka an'izay embenana.
Ka ino ary no ataoko e, lasa ho aho. Mirija, Misy manokatra izany fahafaty be izany fa avelako vetivety aloha ianao. Misy olona mitady hiditra ato. Anakaiza rendy teo, na anjavina, matotoa marina. Ohatra lasa natahotra tampoka vetivety teo koa. Aleo aloha jerena izany zavatra izany fa rehefa te hiresaka amiko fa izy tsy fankahita ihany izay. Ka ahoana afa-po amin'izay zany lahy fa nomeko mivalika sasarany lahy sady mbola niotra ny tamin'izay nampanantenako any lahy. Tena tsy naposika ro le fikanareo e. Milaika, misy iny tahaka izany mba hiadana amin'ny bandy kely. Nefa azafaly ambony ihany e. Mbola mitio mantsy ny aferatsika amin'ny rahalahy. Rehefa nandinika mantsy dia toa mila bandy besaina samasa tahaka an'lahy zao a. Ary aza tokisana tsara. Za neringa andriny efa niteny anareo hatrany am-piandohana fa niary efa nikena dia tanterahany ary tsy mivadika an'izany ny aty. Ka ahoana? Vonona zany lahy hiditra lalindalina kokoa. Tandremana eo fa mila heritsika bebe kokoa ny sera manaraka. Zay masisy rehetra any alefasy daholo hivadika vola ringandrina. Vonona ny aty. Ary tena masitso koa arak'izay lazainy lazay aloha le izy e. Ka mandroso ary aty ambany aty e, manaraha. Ohatray, ay ve misy an'ity lakavy ty ato e. Sady to varavaram-by be izy zany. De karazana lala tsara lava be ny miditra ty. Aza tatetra aloha lahy raha ohatra ka mahen'olona migodingodina ao ambony ao a. Tokotany gadra mantsy ao ka amin'izao mihitsy ireo vao mivoaka manao lakoro. Ay tokoa moa fonja be no ato ambony ato. Raha jerena ny ivelany dia mbola lavitra ny fonja ny trano nidirantsika teo patron a. Zany hoe efa lavitra ihany zany dia atsika tato raha izany. Azo lahy mihitsy saingy hiditra anaty vovy lahy ka tandremo sao manimba masona rato a. Inona ary ny tianareo kozina lehibe a. Efa ela lesiny dia davako bandy azo tokisana. Ary nitsapany toetra mipiasako ka elany voafantina hanampy ahy. Ary ho tanakavanako mihitsy e. Mariny zany andrina. Tsika koa tsy mivadika amin'izay nahitana soa e. Mahatoky any lahy zany e. Ino a? Zany tokoa fa misy migodingodina mamindra ao ambony ao. Tafiditra amin'ny toeran'ny fonja zany ty faritra ty ary sekre be raha azoko tsara. Mety manao afera migadra ato zany tingahandreny ty raha ny fahalalako azy. Tsy mahagaga aloha fa le reny lehibe an'ny fiembenana fonja ato e. Ary trano natokana ho an'ny lehibe an'ny fonja io toerana io. Manam-porofo zany sainiko zany reo jola mpiasany. Gadra vaty daholo zany no avoaka ny mangingina amin'ity lalatsara be ity mba hanao afera amin'ny alina. Ka midira amin'izay ary lahy ato e. Mihitsy Sy an'ity avavorony aloha ny tavany lafa sao mioka mandoa eo. Efa mamofona ihany mantsy ilay razana nofongariny latany ampasany io. Ay, mbola mahakasika an'iny ihany zany le afera manaraka. Marina tsy efa tena simba be iny zay ngandrina. Faty ve lesy dia atahorana namombatra ny tany ampasana aza vitany lahy tamin'ny andro alinako zay izy efa ty amin'ny toerana azo antoka indray. Ka tsika nga moa matahotra ngandrina. Le fahasalamana fotsiny ny tandrovanako. Aiza ry lahy zany e. Ilahy raha mbola miravira iny faty efa lobe iniko eo dia efa torakovitra sahady. Tena mainy be marina izany ry ngandrina. Tsy olana lesy zany a. Tapeny tsara fotsiny ny orona dia mandeha io. Ary nga ianao tsiditra fa za rery no ampidirinao ato ka. Fa inona fotsiny tiana nakaramako an'lahy raha hiditra ao a. Après ty jiro io dia misy fitaovana kely zay eo ambony latabatra eo. Eo amin'ny sisin-trano eo e. Dia ataoviny afera. Oka kosa aloha patron a. Inona aloha le atao fa tsy kopy mihitsy ny bandy a. Tsotra lety zany a. Fitaovana fandidina eo amin'ny pilary eo dia borao ny kibon'io razana io. Misy vatso sarobidy ao anatin'ny kibony io ka alaifo.
Ataovy matotra kosa ringandrina. Hoatr'izay le banity so hevery lafa mivazivazy amin'ny lahary za. Tena tsy azoko ane ringandrina e. Fa naninona nefa raha tany am-pasana tany ihany zany no natao e. Aza be kesikily aly etsy e, ataovy izay asiako ataony lahy. Moa toky laisan'izay raka raha ny am-pasana mangina any laisany manao ny afera. So hevery lafa tsy vola be mepapana aza amin'ny valeran'izay zavatra laila ao. Eny fa le fatony solonany tsy azoko ane ringandrina e. Fatona tovavy hafa no nasainao naterinay tany de nisolonany tiray ity. Zany hoe afaka andro vitsy zany de hosolonany ray le napetraka tany raha azoko tsara. Zay mihitsy, kely sy dia zava amin'lahy le resaka. Saingy porofo amiko aloha fa tsy mivadika amiko lahy de zaraiko amin'ny lanitra ambaratelo rehetra. Kinona ary no anaporofoko an'izany ringandrina? Atao fotsiny izay asiako ataony lahy. Zay fa lasa aloha afaka oraroa amin'ny veriny eo. Tandre mianatra manafina zay hitany lahy fa misy caméra miafina ao a. Hitako any amin'ny broko daholo zay ataony lahy eo. Vao ringandrina, mahazo matoky ianao e. De zao misy trano fidiovana io ankilan'lahy io de sasao daholo ireo vato sarobidy avoaka lao anatin'io razana io. Ok ary. Afaka misasa sy ny dio lahy. Zay fa lasa. Enjany zany. Raha ikirakira faty aloha tsy olana amiko e. Tonoko no asantsika teny amin'ny morga teny. Efa azo lazaina fa mahazatra. Fa ty afera masiso be ty no mahagagako. Aleo ataony asa de hita eo zay toyany. Manahoana ianao? Tsy ianao moa le tovolahy nividy voninkazo tao amiko indray hariva ry? Ie, izy indrindra. Fa misy ilanao anga. Mbola be asa mantsy aka tsy dia afaka mitafahelako. Saika nisy zavatra nanontaniako anao fotsiny ka ianao mantsy toa mifankalala amin'ny sivana tahaka ihany. Siva? Ie, Hay ve anabaviny siva ianao e? telona ny anarako ary zokoko siva. Mahakasika azy mihitsy ny tedavako anao. Ay, de faly mahafantatra anao aloha zaniko. Ie, za koa torak'izay. Ka inona ary moa zany le ilanao ary? Tsy izany fa 2 andro izay izy ny synody. Niaraka tamin'ireo sakaizandro lahy antsoina hoe Mika Sitraka. Nga? Ie, dia ireo sakaizandro efa ela ihany ny sita. Asa, fa 2 andro talohany synodiny siva nga. Dia saika anontany aho hoe somba mahalala izay misy azy ianao. Tsy karotra ihany mantsy fa toa mipetrapetraka mitendry gitara sy mifoka eto nareo rehefa harivariva iny. Ihany tokoa. Tsy dia azo lazaina hoe mpinamana izay fa voaingana noho ny fankahalala. Za raha teo koa moa voaingana ny asa tato. Esan'ny tovolahy mora mifandray tamiko izy telo lahy reny. Nefa dia malahelo aho milaza aminao fa efa andro maromaro koa zay tsy nahita azy nandalondaloko. Zany ve? Dia tena gaga mihitsy izay ka. Fa efa fanao ny fe aloha izao e. Siva aloha tsy mahagaga e. Indraindray azy izy any mahajanga vao miantso anay. Fa maninona marina raha natsoina tamin'ny findayana izy ka. Ka tsy nandeha efa 2 andro anie izay ny telefonina nampiasainy e. Ary ireo namany Rolaka. Torak'izany koa ka. Fony mbola teo azy Siva dia efa nikaroka azy Rola izay fa tena tsy hita mihitsy. Ho aizy io moa izy mademoiselle fa tsy hiverina eo ihany ve rehefa vita izay ataony ihany. Ohatray, fa tsy ianao ve no antsoiny tovovavy itsy e? Io ambadiky ny fahasanamanga io. Aiza? Io tovovavy manao bleu marine io e. Hitanao io? Toa niantso anao mantsy izy teo dia vao nitodika tany dia niondrika izy. Ndraso aloha e. So dia mba olo-kafa kosa aza nitanao ka. Izy amin'ireo vehivavy tsy lavitra n'ilay fasana tsikaritra ireo zany. Reo mantsy izao ny ololeoko. Asa, toa manadio fasana ry zareo fa esy andevina mantsy io ny rapitsiko. Ohatray, tsy hany mihitsy anie ny tiako lazaina e. Le eo amin'ny fahasanamanga hoa. Tena irenty io. Renty io miondrika ny kopaka teo io. Ary ahoana ny hitan'ity tovavy ty any renty? Zay fa sasatra ny miandry ianao ty iziko. Misaotra re dia miala tsiny tamin'ny fanidingelenana. Fa ahoana ary zany? Tena tsy mahazava amiko ka. Raha azoko tsara zany dia mahita ny renty koa ny tovavy. Nefa amin'ny fomba ahoana ka? Renty anie ka fanahy e.
ary eo olona ireo koa izany mahatazana azy raha izany. aleo mandeha ka toa mbola mitoy ihany ty fahaverezan-tsainy ty tovolahy ty. Izany raha nasiany teny kory ny zavatra nylazaiko. Aleo aloha anontaniako an'irento ny antonyizao ka. Toa tsy mino aho hoe matotoa rento raha izany. Lozako marina. Lasa le tovavy. Afa-baraka fa tsy nasiako setiny akory ny fangatahan-dalana nataony teo. Miritsa, lasa saina be ianao. Tsy maninona ary renty a. Fantatra ane ianao fa gagy. Ny momba n'ilay zazavavy-ndresaka anao teo iny. Zay mihitsy. Tsy haiko hoe misy olona natokana hitanao ary ve? Laza nahitanao mantsy izy teo ka zay no nahagaga. Iena ry Miritsa. Izay olona anafaka amin'ity fonjy ity dia mahita. Ary anisan'izany izy raha nilaza nahita. Zany hoe tsy irery aho zany hanampy anao fa afaka manampy ahy ny tovavy iny. Mbola tsy haiko aloha e. Le rangaha lehibe talohanao zao tsy nahita. Na dia niniko aza ny fanatrika aminy. Ny fantatro dia maheno ny ranomasoko fotsiny izy fa tsy mahatsinjo ny endriko. Zany ve? Saingy tsy mbola mazava amiko anie izay tianao ataoko e. Mbola ny andro mitebiteby lava fotsiny aho. Indraindray anie toa olona daly izany ary renty. Miritsa, na za koa aza ny tsy mahalala izay ataoko e. Toa miandro zavatra ho avy izany aho. Ny any fantatro dia hanavitra ahy ianao. Fa ny tiako anontaniananao ary renty dia izao. Ahoana ny nahalalanao fa mahitanao aho tamin'ilay ora nihaonantsika teo amoron-dalana iny? Tsy misy nafantarako hoe mahita ahy ianao na tsy. Fa raha tsaroanao dia ianao no nanontany ahy voalohany izay toerana misy ilay mpivarotra voninkazo. Teo no natsapako fa mahita ahy ianao. Nilaza ho ny andry olona ianao tamin'iny. Iza ilay olona niandrasanao? Asa, mety ho ianao. Tsy haiko ry Miritsa. Iny tovavy iny nitsapako mifanompy fijery amiko izany indraindray. Rehefa miditra manatitra voninkazo aty izy ho an'ireo olona mpandevona. Ary nanomboka nijery izay lalana alehany aho. Hitako hoe tsy lavitry ny toerana ifinjako izy no mipetraka ka sendranao. Fa tsika anie ka efa nifampitazana matetika e. Ary ianao aza ny nahita. Ieny e, tsy laviko anie izany e. Za anie mahita izay hitanao rehetra e. Fa ny olona fotsiny tsy afaka mahita. Ankoatranao moa izany, dia iny tovavy iny koa. Nahitanao matetika tokoa. Izay lazaiko fa tena olombelona ianao satria naka endrika hatrany io fasana itoeranao io isan-kariva. Hay ny fijeriko ny namboarinao hifanaraka amin'izay eritreritro. Dia rehefa nampahiratiko alalan'ny marina ny masonao dia tafahoany tsika. Dia izao, lasa mpinamana. Mpinamana tokoa. Mpinamana fahafa. Miritsa, ampio aho. Tena mila mifanampianao anie izaho e. Fa iny eo anatrehan'ny tontolon'ny fanahy misy anao moa izay efa havelomana keliko renty a. Zany ka tovolahy kamboty e. Fa iny tsy mahalala an'izay atsimo sy avaratra eto Antananarivo. Ankoatran'izay nametrahana moa izany. Ka tena miavaka ianao. Vitsy ny olona natao ahita ary manana tombony. Nitsapako fotsiny hoe misy zavatra hindrasako anareo izay mahita. Ka aminao ary inona izany no tokony ho ataoko? Mbola tsy afaka nilaza izay ho ataonao aloha za. Na dia ny ataoko aza mantsy izao tena mbola tsy fantatro. Ka raha izany maninona raha mila vonjy amin'iny tovavy iny ary ahy? So mba afaka ny ilomanao anatin'ny fitebitebeko mantsy izy ko. Isan'ny angatahako aminao izany raha sitraka ao. Nefa aoka tsy hiteraka zavatra hafa indray ka nanasokajian'ny olona anao adala. Eny ary, aleo fa rehefa mahita an'izay hitako ve izy tsy hino an'izay mahazo aho. Tena manao sangy ratsy kosa nareo ringahandrina. Roa andro ny dinareo tao ambany niaraka tamin'ny faty fa lobe tao ny bandy. Amin'izay raha nihinan-tsakafo moa maninona.
zavatra kely tazonanaina verangano mba nasitrika ry zalahy teo amin'ny varavaranako. Zany le tsy natao hoe fizahatoetra iveriny lafa ho azy mora foana moa ny toerana io tanakavanako. Ka tsika kosa neringaandrina tsy nifanaraka tamin'izany mo tsy ora roa ihany no nampandrenesanao aho hoe tokony janonako tao, nefa 2 andro be zao miampy alina 2 ihany koa. Mafy alaka tena ny haiko mihitsy a, sady hitako fa efa tena zatra mitakosina amin'ny zavatra farany zay marikiriko indrindra lahy, sedra ngereny nataoko an'lahy reny. Eny nareo moa zany tsy mino maty raha tsy avy mandevinako. Efa nilazaiko mialohany zany hoe tsika ndray tsy matahotra faty zany, na de mitsangana eo azy io faty io tsy tsika mihitsy no natahotra. Nareo no tsy nino amin'ny bandiko. Zao zany nareo vao miniko ny ampy mivady sarobidi nasainareo nalaiko tao anaty kibolile razana iny. Inoko fa tsy misy bangany le nasainareo nomeko an'le olona tao ambadiky le varavarana nanatitra sakafo ahy iny ka. Raha nisy banga vely ty tao de hevitry lafa mbola hivoaka ao amin'ny toerana io a. Eny efa azoko atsainy zany ary fa nametraka ny fatokisanao tampoka ianao de apetrako ny zavatra rehetra mba inonao ahy. Tsy mijanona io nefa fa mitolona fera ary ziva, ary vao mainka aza mafimafy kokoanao reny mandroa an'lahy. Andraso aloha ringaandrina teo a. Ziva ndray tsy miala eto raha tsy azo ny valika sasarany. Hainao ihany aho mantsy. Eny le tsy a, aza manay lafa nyvaleran'ireny vato sarobity reny no atokako karaman'lahy ao arin'ny afera manaraka. Oka mihitsy aloha ringaandrina zava. Ekeko fa tsy andany volaka nareo saingy aleo tsy hitambatra ny ahy fa araky n'izay mifanarahanako. Ka miankina amin'ny afera lahy amin'ny herinandro ny elity vola miditra amin'lahy sa ahoana tsy vonina indray nga lahy. Ahoana re zany? Fa mampanantena nefa ianao fa valera be no menao ahy. Fa mbola tsy nalala ihany vely ty lahy. Oka iare. Aza vao miketrika manaraka ary de rahoviana nanomboka. Zao hoe tsy avetrany de raikitra fa miandro kely lahy aloha. Zay mihitsy ka. Aleo aloha bandy amonjy zodina mihitsy fa efa mikoropaka zay ny ao an-tanàna. Ka zao hoe tia mitartasy ty ny toromarika rehetra amin'ny afera manaraka. Ka zao hoe tia mitartasy ty ny toromarika amin'ny afera manaraka. Efa azo lasa ara-tsaina sahady angamba makasika an'ilay razana ray ao am-pasana. Eo vao zitra tsara le tao ambany viraviray lahy iny de aterina mamonjy ao fandrinany, de le ray indray no alaina makao ambany ary mitovy ny kandra. Ka inona amin'izany moa zany no mahasamy hafa an'le afiry? Nefa vao eo ianao no niteny fa mafimafy kokoa. Ka zao hoe mila mailo lafa mametraka ihany havan'le razana vao nampidiry lao io. Ohatra ay ve de miandry kely zany vao manao ny afera? Efa ao anatin'ny valopy lehibe iny dolo ny toromarika rehetra letsy. Ny andro sy ny fotoana ary voafaritra amin'izay goananao ny afera. Okay rangahy Andriana, voaray ny baikinao. Nefa mila vansa kely aho aloha mba ilazako ny any an-tanàna hoe avy ny kandra so mampieritreritra andry zareoko. Ohatra aza manay lafa efa ao anatin'ny valopy izy zany e. Tsy miala amin'ny karamanay io akory fa hafa mihitsy. Zay fa mahazo mandeha amin'izay lahy. Misaotra Andriana, ho ela velona ane ianao. Misy mitaka ny lahy mba hanatevina zay efa matevina ao am-batako ao. Kinga sady mahay miasa ary manana fahasahiana aloha le ry a. Ngamba efa tsy ho lahy manana traikefa mihitsy. Nefa ao anarany mbola tsy ahitako dosie mihitsy mahakasika an'le ry. De nefa fetsy le ry ka. Sady manao iraikirery fa tsy mila miaraka amin'ny hafa. Io namany roa zay niaraka tamin'ny tato zao avy hatrany de lasa ny ambondrombe fa tsy nahazaka ny mena miravoravo ka mivadika tamin'ity ary tsy nisanginy mihitsy. Fa na zany aza mila mailo sao saka manafika io ty sivy tika. Fa taiza foana moa ianao ry zivany zao vao hita. Zay zao efa taiza ny tany tsy nandehanana iny tady ianao. Efa mila ho faty mihitsy iny ato an-trano. Inona ary ty mampikoropaka amin'ny bafy? Oviana ary tsika mivery zany. Zay angavo zaza mandady ka tsy ahita an'izay toerana hodiana ka. Ry ziva, aza te atao an'izany ty resaka ty. Tsy fantatrao ane de ny fahitana ny fatomika sy ry namany. Tena najedaky ny deba zany raha mika sy ny akamany. Tsy misangy tokoa le ry ray zany. Efa ratsy ny sainy vao nahita ny fatomika. Marina ve zany ry bavy a? Tena maiza mionona rangaha fa zay no lahatra.
dia mbola ataonao vazivazy tahaka ny sany ihany ve izy ity ry Ziva? Efa saika maty eneneny, angamba sangisangy mihitsy aminao ny fiainana ka. Nareo aza jereo tsorototra kory milaza fa maty Ramika nefa dia ankizy nareoko. Zay indray ve nandeha hiala bala. Tsorototra ahoana ho ianao ka? Tsy ianao akory izay any am-poko any. Ny tena mampivarahontsana ny ry Ziva dia ny fisainana anao hoe mpinamana nareo kanefa le namanao dia hita faty. Ianao tsy hay hoe maty sa velona. De efa io rangaha mibandy fa aoka izay kozy bobaka izay hijanona any a. Averiko ihany fa tsy zaza mibandy ka verivery foana. Eny e, haiko izany. Dia ahoana hono izy zao nahita ny lazao ka? Inona moa natondra bofeo e? Ny fiainao mafy be fotsiny a dia nandeha indray ny moral makarary andoha. Vao mainka nampianareo le izy dia mahasosotra. Zana nene, nao ry Ziva. Ekeko zany ry telona. So dia mba misy vaovao hafa aloha akoatran'izany. Aza vao amiko tsara hoe inona hono nafaty any Ramika sy ny namany. Tena tsy naposiko ry Ziva. Tsy hoe faly mifahafatesany aho fa raha ny fanadihadiana nataon'ny polisy dia tratra nangalatra izy sy ireo namany. Ary isany tena mampamafy azy zany ka tsy nahalatsahako na dia vongan-dranomasy tokana azy. Aiza, traingo zany ny afera ratsy nataony very bavy a. Ziva, lazao amiko fa tsy misy idiranao izay asa ratsy nataony Ramika sy ny namany. Ary so dia isany nanao fandrobana fasana nahatratrarana azy koa ary ty ianao. Kozy very bavy, fandrobana fasana ve? Dia inona nalainy zalata ao am-pasana raha izany ka? Valio aloha ny teniko e. Tsika koa ve dia hanao an'izany ry bavy a, ka andra madio ny ataontsika fa tsy maloto. Asako, fa atao izy samy izy ihany hono ny famonitra ny famotorana nataon'ny polisy any e. Kozy ve zany? Ie, angamba ny tsy fifanarahana raha azoko tsara, fa raha tsy fahafatesany mika, lohany mihitsy ny voatifitry ny balan'ny io lahy namany. Mila mailo lahy ry Ziva fa ratsy ty dipy. Efa azoko atsaina ihany saingy efa tafiditra ka tsy afaka mivoaka. Aleo manao izay teniny sy baikiny fotsiny aho e. Fa inona indray izao no mahalasa sainanao eo e? Tena manany aminao ary Ziva. Aza manafina amiko moa ianao e. Aleo mibandy ry telona aloha hiala vetivety fa mbola misy zavatra ataoko a. Amin'ny manaraka tohizana izay resaka. Indray ariko. Aleo hitsapatera ihany amin'ny Merija aloha. Nanome toromarika ihany mantsy ny deba hoe nono fa mandady ny trampo. Aza piainao fitaitainana isan'andro ary reny dia lazao sy ambarao amiko izay ataoko mba hanafaka anao ao anatin'ny fonjanao. Zoroko aminao fa olombelona nge tsy maintsy misy tahotra ao anatiko ao. Merija, toa lantin-kazo ihany a. Lantin-kazo na tsy mpisarangotra amin'izay voafikitry ny sambany ka miandry izay andadisany. Sara isan'ireo be herin-tsaina sy be herim-po ianao hanafaka angadrako. Ka ahoana moa ny tsy halalanao an'izay ao anatiko ka? Fa na nge ianao e, matotoa, avelo, lolo, angatra. Ataoko fa tsy misy miafina aminao izay any-tsaiko. Diso ianao ry Merija, na efa tsy isany velona tsony ary dia tsy natao hitovy lanja amin'Andriamanitra ka halala miafina sy ho avy. Raha haiko izany efa ela ny misitaka sy niala amin'ny fonjako. Lalina indray izany ry renty. Dia lazao ary izay ataoko fa mila ho vaky ange ny lohako e. Merija, avelao andeha aloha ka. Aleo za hialeto raha sitraka ao. Otry, fa misy inona ry renty a? Fa hoaiza ianao e? Motsy voanomboka ve ny resantsika? Raha sitraka ao avelao aloha hitsoaka sy hanalavitra anao vetivety. Ampianareo fa miravorana amin'ny vatako efa simba. Avelao fanako e. Manalavira aho fa aza manantona akory nareo. Renty a, fa ino ty mahazo anao e? Nalasa ihany izy marina. Fa misy inona reo arinako nto. Natahotra mafy sady lasa tsy hita tampoka. Ka izy izany ry Merija? Ziva, fa ahoana izao? Va ahoana ly ty fa tsy azoko a. Tonga mamangy anareo ve mibandy dia izany mba handraisanareo azy? Na izay ely izay tsy niaona anazy avela izy dia izao ny fandraisana ny akama. Ka ny fahatongavan'izay tampoka nge ny mahagaga.
Amin'izay ho rehefa maizina be tahaka an'izao. Fa ahoana ka? Mbola misy ataonareo anga? Nefa jereo nareo tomitodika fotsiny eto tsy manao ninninina. Sady nitsofoko ve ny lalo-dalovana teo sa ohatry ny eniko ny resaka tamin'ny olona nareo a? Nefa tsy misy afa-tsy nareo ny hitako tetiko. Zany e? Tsy nisy olona teo ka? Za ihany Ka zay anie ho ay e. Inona aloha le tianareo lazainy amin'le hoe fa ahoana e? Ka tsy zany ry se fa ny tsy fahitan'ny anabavany se ansena nandritra n'izay fotoana izay. Nefa io se tonga avy any avy hatrany dia taty amiko no nivantana. Zay anie mahatalanjona. Ay ve, ny bandy lesy raha mirija tsy zaza kely a. Mahay mikandritsika. Sady nikandratsika tonga de bobe rehefa misy a. Misy tery amiko koa zao. Tonga de tsy hita fa nanjavina tamiko reny vao nipotra teny ambavahady jiva. Ary hitako nisy tahotra goavana koa tao anatiny. Lazay mihitsy aza moa fa amp'izay fa mirafiranareo ny vatako efa potika izay ozy izy. Ao tsara ve aloha nareo raha mirija, ha? To lasa amborona beko. Sa melikely analahalina aloha tsika mitsamina. Sikara omena raha misy fa zany toaka izany zao. Tsy tiako hiditra ny vavako tsony ka. Gazany ary. Fa zao ny tena tongavako lesy rekama. Saika haka renseignement kely mibandy de mba mila fanampiana vany aminareo e. Mahakasika n'inona aloha Ka mombamomba ny fahafatesana lesy ry miritra. Mombamomba ny fahafatesana? Fa mombamomba ny fahafatesana nakoa ty taitaitra be ty lesy amlamina aloha. Ka tena tsy azoko mihitsy ange zay tiany seho lazainy e. Fahafatesana ahoana? Fa angatsy ety amin'ny tontolon'ny fahafatesana elahy zao ka. Jereo, zay taza amin'ny masony lahy de fasana. Tanam-bokovoko. Motsy resaka fahafatesana zany no ato. Ka mazava ho azy ange zany ry se. Fasana no ato. Sainga sadiny fa ny velona no miandry ato. Ankoatr'izay tsy misy azoko tanterina ny resaka fahafatesana. Zany a? Eno a. Azo lantoka ve fa tsy misy azo lahy tanterina mibandika, ha? Enona ary ny tiany ty sivy ty lazaina. Tena tsy azoko mihitsy aloha hatreto ka. Zany efa mino fa elahy zao mahalala tsara ny tena vizotro ny lalao aty akianja ny fahafatesana tiako. Tonga ary se de lasao zay tiany se lazaina. Tena tsy misy azoko mihitsy very a. Aza manolakola ny resaka. Ka zao hoe, nisy sery zay ao ka mila fantarina tsara aloha so ampiditrandro. Asa mety avy ety amin'ny fasiny ety ny ahalalana vaovao mialoko. Ka raha azo atao de mety rosoana fa raha misy ahialy izy de mila manao planina hafa mihitsy. Le izy mantsy sera masiso ka so mampigatra. Fa tonga kosa aloha de boby. Ka inona moa nidirako amin'izany ry se a? Nareo ve tsy mba maikanankareny? Izandray no mbola hita veravera amin'izao fiainana mafy zao. Tsy azoko. Ka mivazony zalaza efa mampirisika hoe andao anakarenako. Nareo ndray ve ny tsy hovonina? Sady le izy anie tena mila ny fanampinareo e. Aleo aloha zava-tsara ny resaka ary ziva fa tena maizina amiko zay tiany se lazaina ka. Tsotra lesy zany ry bainina. Ty anakarena ve nareo? Andao raha hiaraka aminay. Ka hiaraka aminareo aiza nefa e? Miserako. Sady tsy de mandreraka anie le sera ry bainina e. Eto an-tanànanareo eto ihany no misera de mandray boby matevina be nareo. Fa resaka inona nefa le izy e? Trafika nafaty ry zandry a. Manondrana faty. Inona tsara hoe ry ziva? Zany e. Efa mpanao an'izany asa zany matoa tsy rototra akory ny lazamiko. Ziva ane lesy ty ry bebe. Matoa za naka hevitra taty amin'lahy de elahy zany ny tena itokisana. Sady nareo koa ve hoa tsy mba maikanankareny e. Aiza rangaka mitanàna maty ane zo indrasanareo zao e. Valala voatangonareo zao. Ohatray valala mpiandry fasana mantsy e. Ka le zavatra ho ataony se mihitsy anie tsy manavanana. Nareo ngamo anao inona ka? Manome vaovao mahakasika ny ety fotsiny nareo. Asa
so dia efa nisy aza zao nanao fanadiadiana mahakasika an'le razana efa nafindranay tatoko. Zahay vao mazava amiko. Siva sy ny namany zany no antony mahatonga ny rento voafonjato. Lalana ray ahafahako mamantatra ny tena marina zao fa aleo idirany ty mba hanafaka ny renty. Ka inona aloha ny azo lambara amiko e? Rehefa tena namakafaka lalina zary ngy andriana dia to azo raisina fa tsy mitombona ihany ny ayahanao a. Tsy misy aloha hatreto. Tena tsy manana ihany fianakaviana mahakasika an'le razana nafindra toerana. Saingy tokony averina faingana ao amin'ny toerana le razana vao nylalovina teo iny, ary esorinao amin'izay le zavatra napetraka tao. Aza maika aloha elahy, mbola tsy ampy mantsy fe-potoana anongarana an'iny eo fa mbola misy fotoana endrasana. Ary za diny lava misy fepetra tsy maintsy noraisana ihany koa anie mahakasika amin'ny fikaroana azy reny. Ny fianakaviany tsy maintsy hitady izay nanjavonany, ary any am-pasana ny ihany no tsy hananan'izy ireo aho safaina. Zay no antony ametrahana azy reny ihany. Ary na tsikaritra polisy tokoa za teo nivoaka avy aty aminao a. Fa misy inona ngiandriana? So manafina zavatra amiko ianao ka anilika ny rehetra ty amiko raha sanatria misy zavatra mitranga. Miara-milevina letsy rehefa maty a. Aza atao vazivazy ry ngiandriana lehibe fa so andozy ty zavatra ty a. Inona raha mampatahotra lahy? Moa ve tsy voateo elahy no nilaza tamiko fa tsy misy ahina ny resaka any am-pasana? Ary aza manafa rehefa any tsy ahina dia tsy ahita ninonino eo zareo e. Dia itiany venao fa iolakavy hanafenana ny porofo rehetra io aza tsisy mahalalaka. Ary raha izany nahoana ny tsy avy an-trano dia nataotao ny razana fa alefa any am-pasana raha tsy misy mahalaloka. Azafady fa ahoana ngiandrina? Zanga ny teny hoe insécurité ao ka. Tsy miafina manam-pahefana olakavy io. Tsy azo hitazonana ninona amin'ny ora tsy misy asa mandeha. Ka zay eneny tsy azoko ry ngiandriny. Mojo porofo veny ao. Rehefa zavatra rehetra nanamarika ny fandalovan'ny razana tao mety ampangaina anao a. Kalme lahy e, efa tsy misy razana zany tsona fa efa madio ny afera. Zany ve? Fa angany esorina tao le razan'le tovovavy ka. Efa tsara levenina letsy izy a. Efa nafindra ny ekipe eny amin'ny toerana namongarany lahy azy. Ka nahoana ny tsy fantatra akory zany ry ngiandrina? Motsy za ihany no tokony hamerina azy eny amin'ny fasana nanitriana azy. Fa sanga moa fanaraka tamin'lahy tamin'izany ka. Sady tsaroa fa tsy elahy rery anio ny ekipako e. Zay vitan'ny lahy ihany no nomeko an'ny lahy ataolo lahy. Ka lasa ny zalàndray aneny zay tokony ho volako ry ngiandriny. Mbola be lesona sisa fa za manà. Tsy azoko kely dia ngamo tsy tokony nivongarina tao le razana iray vao nasitrika eo io rehefa amerina ny ray iny. Bon, zay tokoa. Saingy tonga sy liranga amin'ny polisy e, dia tsy maintsy naverina any amin'ny toerana misy azy le razana tao. Fa le ray kosa tsy mbola azoko tiana raha tsy feno ny fepetra. Hatramin'ny komandy azy endrasana ho tonga vao kitianao iny a. Fa zany eo ihany e. Misy afera ray tsy maintsy andrahako an'lahy amin'ny hopitaly ka avy tao faingana. Mahakasika n'inona zany ry ngiandrina? Misy razana ray izay ao amin'ny tranompaty ao. Tiako raha lay lara alina. Oka aloha ry ngiandrina. Mba omeo fanazavana amin'ny bandy alohan'ny anaovana ny afera e. Efa nifanaraka tsika fa tokony ho zoko ny alalan'ny zavatra rehetrako. Eny e, ekeko zany saingy efa nampiakariko ny toeran'ny lahy ka rariny raha fantatra n'izay tena fototra ny zavatra tao elahy. Misaotranao ry ngiandrina ny amin'izay a. Nefa ka zava-tsara aloha zay tokony ho fantatra ilay ihany no azoko lazaina. Ampy izay ry ngiandrina rehefa misy hononany saika fa iray antoka sy aina aminao sy ny fikambanana. Nefa mila mifanodinitsika fa zay mivalika dia fahafatesana avy hatrany no mahazo azy. Aza manahy ianao ry ngiandrina. Efa nisotroany ity dia tsy maintsy gohana. Zao ary aty ambony aloha dia aoka zava-tsara ny sailay fa tsy mamono olona. Ary tsy izany manapitra an'ireny razana vira virain'ilaisan'ireny fa olona efa trahadozana matin'ny aretiny ireny. Fa bon, akoatran'izay mivalika amiko moa zany e, fa ny tanako tsy mahavita mandatsakaina. Zany hoe mividy razana any amin'ny hopitaly zany ianao. Inona indray lesa moa tsy vita amin'ny vola. Saingy tsy amin'ireo avany fa amin'ireo mpikarakara faty. Ireo razana tsy misy maka mandritra ny fotoana ela no alaiko,
ary ametrahako ireo arena sarobidy izay aondrako atsokosoko. Fa nga tsy mety raha tsy hafenina fotsiny tsotro zao ringandrina. Tsy takatra ny sainila tokoa moa izany ny polisy sy ny voler eto an-tanàna eto. Efa manana fitaovana manokana hijerena sy anarahana an'ireny arena kibon'ny tany miafiny ireny ny fanjakana amin'izao. Ay, Indrindra ho anay mpisehatra amin'ny fitrandrahana. Ny any mamono ny famantaran'izy ireo sisa dia any anaty faty, izay misy singa tsy mampafantatra ny fisiany anaty vatana anankiray. tena tsy takatro mihitsy ka. Kanefa rehefa miala ao ve tsisy ahalala ihany ka. Ka izay ilay fimpitoana ametrahana azy any am-pasana letsy. Ny antony iray tsy ametrahana azy ato an-trano indray dia noho ny fikarohana ataon'ny fanjakana ary mety hisy sava amin'izany. Ka raha azoko tsara izany dia misy fetra ny fanaraha-maso anao. Izay indrindra. Fa sao hoe rehefa nanao fanadadiana dia misy bandy mahalala ny latsara eo amin'ny hopitaly eo. Asa mpiara-miasa amin'ny langa. Izy zany ringandrina. Tsy haiko ny anarany aloha e. Mandehana fotsiny fa avy hatrany dia izy no amin'ny alan'ilay razana ireo entin'ny lamaka aty an-trano. Voaray sifbe. Eny ary fa avy hatrany dia hanatanteraka ny asako. Miritsa, andao anao tsy ho ela, fantaro izany. Andao ahy ianao? Taontsika ianao. Ka midiko izany fa ho afaka amin'ity fonjanao ty ianaoko. Faly aho. Faly na dia tsy nisy azoko natao anao aza. Mbola misy tery amiko izao rehetra izao mantsy. Na nisy mangirana ihany aza. Toa sarotra amiko ny hanafaka anao renty. Zava-dehibe anindry resaka ny fanaovako taminao e. Haiko fa nikarika an'izay rehetra ahafahako ato ianao. Nefa ny mampalahelo ary Miritsa dia hiditra amin'ny fonja faharoa ary izay fonja hidirako izay dia hikatra amin'ny fanahiko mandrakizay raha tsy mahazo ny fanampinao a. Aza vao amiko tsara aloha rento fa tsy azoko a. Ho afaka ianao saingy ho voafonja indray. Motsy efa fahafahana ny fahafatesana. Haiko fa ho takona ny marina e. Tsy hisy ahalala ny fahamarinan'ny ny antony nahafatesako ka izay ny lasa rindrim-bato andrafitra amin'ny fisiko fahavelona. Io nireo avako fa efa maty aho ary ametraka ny amiko toy ny tsy misy tsony. Miritsa, mbola mila anao ihany aho. Nefa tsy ho ela dia tsy afaka iona aminao tsony. Andray, inona no ataoko renty a? Toroa hevitra ilazako an'ireo havanao fa misy ambadika ny fahafatesanao. Miritsa, manantony aty amiko, aza manalavitra ianao. Jerenao, tazanao ve fahanginan'ny alina? Jereo io volana balika miezaka manafina ny atsara-tarihany eo ambadiky ny rahona io. Motsy efa manambary izao fa tsy te hampiseho ny akantony amiko sy anao izy. Fony fahaveloko ry Miritsa, dia tiako eriny manoratra andinin-tsoratra fony tanisany akantony zavaboary. Indrindra moa ny aliny dia vola pararano tahaka izao. Mahavaky ny foko renty izany teninao izany. Tsapako eto fa mbola nankafy ny hatanyrana sy ny fahavelomana ianao no foanana tao anatin'izay ny fahavelomanao. Mbola mananjo iaina ianao nefa sendran'ireo olona tsy vanina. Diso ianao. Fa ahoana ka? Tsy nisy nanafoana ny fahavelomako. Sitrapoko tokoa ny andao ny fahavelomana. Nanantena fa aty ny misy fitoniana. Fahafatesana ihany no ampitony ny ratra ato anatiko. Nefa indrisy tsy arak'izay ny sainiko akory raha avako. Aty no misy ny fikotrohany evy sy ny tebiteby. Eloka nery Miritsa ny nataoko e. Namono tena. Andray renty. Fa tena ahoana loatra e. Inona ny antony? Tsy azoko lazaina aminao ny antony angamba e. Amin'ny fotoana tsy ahitanao antsony dia ho tsapanao ny marina. Fa nahoana nefa no endrasanao amin'izany e. Inona ny antony tsy hitantaranao ny fiainanao amiko? Motsy nisy antony manokana nampiona antsika? Endravako. Misy tokoa. Saingy tsy fantatro hatreto hoe nahoana tsy maintsy
tokotany pasana no ilalaovantsika. Fa naninona isika raha niaraka ny lalao teny ankianjan'ny fitiavana. Angamba adiniko avokoa izay rehetra fahoriako fo ny fahavelona raha nisy teo anilako ianao. Renty a. Ahoana ry Miritsy? Tianao a. Babony tsy ambaratelonao. Saingy indrisy misy antsana-goavana tokoa mampisaraka antsika. Tsy avelako hitazana anao eny ampita fotsiny afa tsy maintsy ho any aminao ary anao sy azoko atao mba hamoahana anao amin'izao fonja manity anao izao. Tsy avelako isy hampisaraka antsika tsony Renty a. Miritsy, hainao moa fa vokatry ny fanomezan-toko tahaka izao ihany nanapahako hevitra hamongotra ny fisiko teo amin'ny fahavelomana. Tsy Renty a. Ny tsapako dia matotsika tafahoana na dia samy manana ny tontolony aza. Misy antony ao. Fahony tokoa aloha. Ahoana? Inona no antony natahoranao any Siva? Le tovolahy tonga teto amiko indray hariva efa maisiny ry. Zany ako. Sakaizanao anga izy? Tsy a. Namana mipetraka tsy ambany atsy izy. Ny anabaviny no mpamokatra ny tony voninkazo mandravaka amin'ny fasany tony. Ary dia lasa sakaizako Siva. Sao ry Miritsy a? Manalaviry ianao ny toetra ny Siva. Na mandratsy iny ary tsy azonao hitokisana mihitsy. Eny e, efa azoko sary an-tsaina ihany. Saingy raha ny alalan'ny marina mahakasika anao lalana hitondrana dia tsy mampaninona. Inona no tiana ho fantatra? Ny aminy sy ny asa ataoniko. Efa nilazainy tamiko ihany mantsy fa tsy mazava loatra. Nasainy hanome vaovao mahakasika ny olona tonga mamangy fasana eto a. Anaty ady mangina raha misy fikarohan'olona ataon'olona tsy fantatra. Indrindra fa io fasana hitoeran'ny vatanao io. Tena mingavy anao a. Raha mbola tianao ny velona dia aza miditra akory amin'izay fikasana hiaraka hiasa aminy ianao. Virafirain'izy ireny anie nofoko ry Miritsy e. Nandro fe izay tao amin'ny tranopaty aza dia mbola nanaparan'ilay tovolahy namany ny ampimpiany. Ndray. Enatra tia pasana aza mbola fongorany ihany. Tsy azoko Renty a. Lazao azy afeninao amiko. Inona no tianao atao e? Misy manokatra ny vavahadinao? Jereo fa misy fiara miditra iny? Eny tokoa. Ary iza ny tonga andevina amin'izao sasak'alina izao? Mila mailo ianao a. Izay fa lasa aloha. Tandrema ihany ianao Miritsy a. Izay. Oay, nanjafina tamiko Renty. Mila mailo hony a. Aleo aloha atonina fa sory le tsy vanina indray ty tamin'ity. Fiara volcan mainty. Olona roa anie zany ao anatin'izany. Eny e, izivy io raha io. Iny faniditra. Ary avy ny tena monjy ery amin'ilay fasana manga misy any Renty. Aninonao nefa ka? Aleo hoe anatonana. Mila miafy ny alary Miritsy a. Eto no ahalalany marina. Efa azoko an-tsaina ihany zao ataon'ny Siva sao saingy tsy takatry ny saiko fotsiny hoe inona le ataony ao. Taiza koa ny nanana ny Siva fa nalahitina nokafana ny vavahady fidirana io. Zahay vao azoko an-tsaina. Fony izy tonga atao an-tranoko. Ny lalaoviny teny an-tanany ny fanalahitiko mipetraka teo ambony seza ary tamin'iny fotoana iny nanaovany lasitra mitovy amin'ny fanalahity. Ary izay no nanamboarany iray anokafana ny vavahady. Sofa mazava amiko izao. Manomboka eto dia haiko ny tokony ataoko. Ary ho fantatro izay ao ambadiko izao zavatra izao. Misy ifandraisany amin'ny resaky Renty teto aloha izao fa tsy salasalany. Reny fa nanokatra ny fasana manga. Ary tena nanany Siva daholo izany fanalahidy izany. Oay,
iny le ray fa nanokatra fiara. Aleo aloha natonana. Soa fa mazava be ny volana ka tazako avokoa izay ataon'izy roalahy reto. Ary aleo aloha manantona kaikaiky any. Toa ny zavatra navoakany anie tao anaty fiara izany. Vatapaty. Ahoana koa ty mandevina amin'ny sasak'alina ity. Fa nampon'izay indray koa dia antsokosoko. Eny e, tena razany iny navoakany tanaty vatapaty iny. Dia razany izy. Fahaingana le tsiripika dia atolory ihany lohany a. Zay. Tandremy fa mikasiko amin'le vady be eny izy ansorony zany. Zay ny ataoko hoe aleo ny tongony lohany andeha aloha. Ka efa tafiditra le tsy io a. Tsy tafavoaka tsony io fa tsindrony andeha. Atseo. Ka ho vaky eo ny kibon'io raha zivy e. Tsy rera tsy efa niendaka ny sorony. Iny laly tsy razana vaky any a. Tsindrony andeha. Ao. Atseo fa sepitra tambany ato ka. Eo ary. Zay. Sisa. Olo tia. Nitosaka ty amiko daholo anie zany rano zany. Fino naty ataonareo le aza. Ka ozy dareo hoe tsindrony andeko. Aza mba mivazivazy le selaripika fa maty aka. Zay letsy. Midina am'izay la fa tsy zakako rery ty a. Atreo ihany zay mifanarahana tamin'ny bandy a. Ny akoatr'izay mipailina aloha vao manao zay. Vinona koa ty. Tsy zany e no mipailina ny volanareo fa ny debe. Angandrina no fanaraka taminareo fa tsy za velively. Ka zay le iziko. Atreo amin'ny varavarapasana le poby dia miala amin'ny bandy raha ziva. Tsy te hiditra lalina. Aza manao zay mahasorena lesy rapika fa apio a. Tsy vita rery ane ty e. Ka apio le boby e. Eo lesy fa atsoko ny deba aveo a. Hita eo zay anampin'ny karaman'lahy aloha fa apio a fa tena sepitra ka. Raha siva, efa ampimeny hafa aza manala e. Zay tsy hiditra ao mihitsy nanan-karama hafa ny ampiditra lahy. Dia aveo an'ity varavarapasany ity. Ohatra fino ty ataonareo e. Ino ty ataon'ny laripika. Fa maninona ny akaton'ny lahy io varavarapasany io aloha e. Zay letsy fa dia mampamangy any amin'ny razambe any a. Loza marina. Loza marina. Tena nidiny le tovolahy eo anaty fasana ao siva. Ary dia ny velomony ny fiara dia lasa izy. Soa aloha fa tsy hitany ahy. Eny fa nivoaka ny vavahady dia dila. Dia inona no ataoko? Vita ve ny asa rehetra nampanaoviko an'lahy? Arak'izay nasainao nataoko patrobe a. Bon, tsara zany. Odry, finona koa ary ty mampangovotra an'lahy eo ka. Ka manahy ihany alibe hoe sao de toroko ny manaraka eoko. Zany le tsy manao andreny dia misy zavatra hitako eo a. Herinandro maromaro aho zay no nandefa pitsikilo anzivo. Avanana amin'ny asany le ry saingy misy zavatra tsy mazava nataony. Tsy hoe lahy dia ho ampanoviko mission vaovao indray. Ary tsy izy avy ny anabaviny ziva ihany. Zay mandanitra mety ray loha aminy. Zany ve lehibe? Ka iny anabaviny iny ane ka olo tile atao hoe mike. Isa mpiasa anao taty any. Ary efa mifaranany ihany koa ny ainy rehefa avy nandray baiko avy aminao. Ka inona ny olana amin'izany anefa e? Ka tsy aiza efa fanady adina nataon'ny havany sy ny anabaviny iny tany ane lehibe e. Tonga dia fongoro letsy a. Inona ny ondrasana amin'izany? Sarotsarotra ihany lehibe a. Fa inona ny antony mahasaritra azy ka? Hitanao ihany fa rehefa mailo ny olona mety efa manomana baikady koa izy. Ka elangany mahamailo azy ray zany ka.
de ahoana lehibe? Tsy tsy zany iny fa mety efa mailo am'izay ataony koa izy. Akoatrany, izako no mety hanana fanahiana fa ao ambadiky mifantarana ny mission nataoko iny. Atreto aloha tsy misy afa-tsy le anabaviny de le zalaby andro fasana. Fa angana lazany laisan'ny afera rehetra izy ka. Saingy fanahiana fotsiny ihany nenay. Ka zay ametrahana ahy lesy tonga de avy hatrany de fongorona. Zay atao raha tsy mitady fahafatesana lisana. Iny ary patro saingy olana be ihany raha sanatria misy fahabangana eo amin'ny toeran'io Mystera zay ihany mantsy ny elan'ilay rangahy tao talohan'io tovolahy io Mystera ahoana ity fa tsy azoko. Sarotra azavaina patro toa hoe misy matotoa miseho amin'ny toeran'io ary zazavavy zay le izy ka manoro sy mampiseho an'zareo marina. Zay ngano saika nampalasa dala le rangahy lehibe nidimpiasa ny taokana lavana tsy mitondona letsy zany ny maty rehefa maty de mangina fa tsy miteny. Raha nisy an'izany maninona raha taty ianiko no mipotra zay matotoa ny latany de tsy haiko aloha patro fa zay ny zava-misy fa bon tonga de farany any koa ny ain'izany tovolahy zany raha hipetrahan'ny fanahiana sady tsy de hitako zay idiran'ilay hoe afahabangana. Olo-lefa iny lisany ve mbola avela iriariany ihany. Tena tsy sa aloha za patro ary raha ny ampandry ny sainao ny tsy anaovana an'izany de aza manafa fa hiatsy havanana ihany nenay. Tomponantoka zany lahy mazava de mandehana aloha karakara le razanareo fa efa tonga mantsy ny antso tsy maintsy alefa androany mety tanakasaota raiky. Iny ary lehibe fa de ho tanteraka ny sitraponao. Ka efa nanao ahoana izy io ro madamo Rondro? Raha zao fahitako azy zao aloha efa tsy de maninona intsony izy fa raha tara kely de tena maty sy trahatra mitao izy. Ka somary nanahirana ihany mantsy nanokatra le varavaram-pasana fa avy nidin'le namany sy mivadika taminy le izy de nivelesiny mafy ho simba ka sahirana tokoa nanokatra azy. Soary ianao zany fa nitazana teny lavitra teny fa raha tsy hitanao de nilevimbelona tao ty namanao ty. Fa tena miangavy anao madama. Zavoaka aloha zao resaka zao fa matahotra ny aiko tena tsy ho lahy efa vokotra kefa mantsy naniraka sy nampiasa amin'ny mirijaka. Zay ahina rehetra fa mety atsikaritra ny ataony de faranany avokoa ny any. Zay mihitsy zao no tena saika notaniako anao mantsiko. Raha tsy nahita zany ianao de inona no nataonao ka? Saika hoentiko eny amin'le anabaviny ihany izy nefa tsy maintsy nisy risika be vao tonga teny. Kisendrasendra zany nahitako anao vao maraina tonga nanatitra voninkazo tamin'io fasana mangy io. Fa raha tsy mahadiso fasan-drazanareo zany izy io. Ny tena marina de ny zanako vavy no milevinao antsoina hoe mahenika saingy tsy afaka nanatrika ny fandevenana azy fa mbola tany ivelany. Vantany voningadona avy eny amin'ny seranam-piaramanidina nefa de avy hatrany de ny vatana taty. Tahitra be anaran-jazavavy hafa no sainy kotonononao. Ay moa zany ka tsy izy le izy. Fa inona ny antony? Misy ifandraisany amin'izao zavatra miseho zao nga? Madamo Rondro Ahoana? Tena tsy ino angamba ianao raha ilazako hoe misy iny nisy tranga fahafa ny ainako tato ary tena mbola mistery be amiko mihitsy le izy hatramin'izao. Mistery? Eno indrindra ho amin'ny fasana elevena ny zanakao io. Ka inona ary raha izany no manakana anao tsy ampandreny manam-pahefana? Ka araka ny efa nilazaiko anao teo ange matahotra ny aiko aho tia jiolana-panaoviny lehibe aniraka ity aza moa zao no nanaovany azoko maika izany fa za. Ka azonao tantaraina amiko ary ve zay tena zava-niseho lava raha hatrany amboalohany no nazavako azy aminao nefa so lazainao adala ihany koa raha mintina n'izay niseho ka tsy hazava tsara aminao. Zao aloha ary Mirija moa le anaranao teo? Eny tompoko. Zao ry Mirija, aza manahy ianao fa tsy ambaratelontsitra zao ary tsoroko aminao ihany koa fa tonga anao fanadihadiana mahakasika ny nahafatesan-janako no tena tondiako. Polisy iraisam-pirenena mantsy ahy zay ny tena asako ary isan'ny alako teto Madagasikara eo asy io. Polisy hoe ianao? Ie, saingy aza matahotra ianao
Ianao ve mino fa raha olon-tsotra dia hijery an'ireny zavatra niseho ireny tamin'izao fotsiny? Ny fahazako izao no nahitako olona mbola velona tao anatiny. Gagagagaga ihany amantsy tamin'ny fihetsika voalohanyko. Saingy noheveriko toy ny olon-tsotra rehetra ihany ianao. Raha olon-tsotra dia avy hatrany dia na ianao aza tsy afa-maina amin'izao zavatra izaoko. Saingy mba hitohizan'ny fanadihadiana dia aleo angina aloha ity resaka ity. Tsy misy afa-tsitsika telo ihany izao no mahalala azy tiako. Inona nefa no lazaina amin'ny siva raha taitra io izy ka? Aza manahy ianao fa efa matipaika daholo ny tetiko rehetra e. Eny ary madamo Rondra, dia aty aminao aloha izany izy nipetraka sy afina. Ny tena marina dia aty amiko izy io no fonjaina aloha. Olomeloko izy raha araka izany fitantaranao izany ka tsy avelako ririary ihany, sady mba hitandrofantsika ny ainy. Eny ary tompoko, dia anjaranao izany no miresaka aminy ko. Aza manahy ianao fa izany andamina ny sainy. Efa midy tsy afaka miala ao amin'ny trano ambany ao izy mantsy ary tsy ataoko malala akory. Izany hoe tsy mifanatrika aminy izany ianao? Misy agent efatra miara-miasa amiko any e. Izany hoe polisy izy ireo fa manao fanamiana olon-tsotra. Izy ireo miambina sy miandry an'iziva sakaizanao ao. Eny ary madama, saingy raha azonao atao, oka re mba tsy ho ampijalianareo izy mandra-pahalalanareo ny tena marina e. Tsy tahaka andro ny fanaovana famotorana eto Madagasikara rony ny anainy ny fanadihadiana ary mirija. Tetika hafa mihitsy ary tsy mampiasa vonona fa maizana akory. Eny ary, dia inona nefa no ambarako amin'ilay anabaviny raha sendra manontany izy? Aza malala akory izay mety nalehany ianao e. Raha tsy mahay manafina aminy ianao dia aza miresaka lava mahakasika ny ziva nadahany. Voaray madamo Rondra, dia tena isaorana ianao. Efa misy hirika kosa izao ahalalako an'ity raharaha mistera tiako. Fa misy zavatra tsy mazava amiko ihany anie izay nambaranao e. Ka re izay mba ho asa mirery madama raha sitraka ao hatreto aloha. Eny ary, mahazo matoky ianao. Nefa izao Eny tompoko. Lasa ianao izao ny fitaovana iray ahafahana miainga amin'ny famotorana. Io sakaizanao io mantsy tsy mbola azo hirosoana amin'izay famotorana izay feno. Hitanao ny fisiko tompoko. Ary asa mandra-paharoviana no efaran'izao zavatra izao. Eny aza manahy fa tsy ho ela dia ho hitanao ny marina rehetra. Izay fa angatadalana aloha. Ngeny izany alina izany. Mitony tsy andrenesam-peo no manodidina. Toa fa anginana miaro alahelo lalina izany mameno an'ity vohitry ny fahafatesany ity. Lasa miorooro lava izany tsy tafandromandry fa sasatra ny manongila tsofina hatrany. Tsapako nanao ny asako ambanin-javatra tamin'ny rehetra niseho ohatr'izay nahatongavako. Ahoana moa tsy hahenoko fa misy olona tafiditra ato amin'ity toerana iembenako ity nefa araka ny fatahako ny zava-misy dia hatramin'izany rangahy lehibe ny tombiaziko teto izany aza tsy nahalala ny fanovaovana ny fahatato izy. Tadasika loatra koa moa ty toerana misy fasany ity ka izay no tsy andrenesana an'izay zava-mitrangako. Renty. Nakaiza renty. Toa tsy nipotra tamiko tsony izy tao aorianany nahatratrarana ny ziva izay namiravira ny fatiny. Sa efa lasa tokoa izy raha nilaza tamiko fa andao atsy ho ela. Toa te hanao ny fanadihadiana rehetra amin'ny ziva zany. Te hahalala ny fifandraisan'ny ziva izay nanankarama azy anao an'izao zava-doza izao. Raha ny nambaran'ny reny tamiko mantsy dia hoe fony mbola tany amin'ny hopitaly aza ny fatiny dia efa nivetavetain'ireo mpikarakara razana ao amin'ny hopitaly. Asa tsy nahazaka ny hatsara any anga. Raha ny fahitako an'ny renty kosa aloha dia isan'izay zazavavy kanto sy meva ny endriny. Ary na zaza dia efa namboraka tsy vidiny ny fitiavako azy. Adaly alary miritsy, mity lolo, mity matoto ary mitady isakaiza amin'ny avelo. Oy, ary nandray ary izany feo henoko izany.
toa zavatra nitoboka tampoka izany. Izandray ny miditra ato. Sary ao tsola andehana marina fa tsy tafavoaka ao am-pasana ao Tsonsiva. Raha zany no mantsy misy dia ny any be indrindrako. Zay vao tandindonondoza ny fiainan'ny lary miritsa. Aleo aloha andrehatra jiro fa hitsangana moramora dia hivoaka miaraka amin'ny fitaovana. Ary aleo voaina moramora ny varavarana. Zay. Ohatra toa tsy misy ninina akory. Ary maizina be koa anie izany. Zany raha hita mitsinjo mihitsy. Ary misokatra ny ry vavahady ry ambany ery izany. Tsy tahaka izao mihitsy ny paozin'io rehefa mikatona ka. Eny mantsy izao no ahitana taratra jiro avy any ivelany. Tena misy olon-dratsy tafiditra indray izany ato. Dia inona no ataoko? Say antso any Madamo Rondro angalo. Aleo hiverina ao an-trano aloha haka-finday dia ao izy mampahafantarina an'izay zava-misy ka. Samy alle ty tatazy ny kopay maviasa tsaha. Tsatsan tsy napoziny ty tonga ty torana. Ary aleo aloha saritina hiditra ty an-trano am'izay. Tena mafy ny lohany a. Hoatsay le ty e. Misy vaky mihitsy ary mifandrefy ny anjony le ry zany a. Tena mafy loatsa kosa aloha le tariko anataoko teo e. Aleo aloha tsapaina fa sao de maty etyko. Mbola miainy le ry ka. Miala tsiny amin'ny laharo-panjakama fa misy ana-panovina sivy ty fa tsy natolo le ry. Tsy maintsy mibanda mamarana azy. Dia aleo amin'izay ataony toromarika rehetra mba hiampangana an'le ry raha sana tsy misy ny fivadihan-javatra. Aiza moa le katanana teo. Aleo le fafana tsara ty apetsakeraky ny lalana na le. Dia sorona konkrazon'le ry dia anaovana. Aleo aloha petahana amin'le sase ihany fa so misy afatarana fa sa ihany nanao an'izao a. Zay. Dia mody mandeha manakaiky ilay vasana manga dia manokatra ny fanalahidy ny valavalam-pasana. Aveo mametsaka reto pirofo vitsivitsy reto ato trano le ry seny amin'ny toerana rehetra nandehanany a. Vidy izay dia atao matory tsara eo ampanjiny eo le bala. Maraina tonga sainy io tsy maintsy ampanjeny manam-pahefana. Ary rehefa atao ny fanadihadiana dia mamatotra ny tenany anga rainy. Pika kosa lasa maka ny vidiny atsimbohany sy akingatsainy any amin'ny anjina teo ho. Ary inona koa zany fofona maimbo be ato amin'le ry izany le ty e. Sa misy maloto miafina ny ambadika. Saka mandeha veseleri dia ato ihany no mamely. Tena ohatran'ny fofona hafa mihitsy a. Ohatran'ny fofona hena lobe zany. Sa mitahiry tova-kena koa le tony dia maimbo be ohatr'izany. Tena mitovaka be mihitsy izany le ty e. Aleo hoe jerena. To ato ambadika ty do fotsy ty izany. Way, lantso. Izy eo ambadika ny rido io le ty e. To ohatran'ny olona matory anie izany e. Sady to ohatran'ny sipa ny fahitako azy a. Sipa lava volo be manao akanjo mantsy.
tsotra tahaka reny faty reny. Tena ny ankizy le ry ngamby io le ty e. Iny ndraiky hono tsy napoziko. Leo aloha tsikona de avy eo vilesina tapika avy aty ambadika. Atô misy lalitra mivoaka be de be ania avao zany e. Le jiro atoko moa tô maizimaizina be zaniko. Tena raha nyfaheloko azy avao mihitsy le fofona maimby be a. Aleo aloha sokafana de hita eo hoe izy io e. Losa verazanao faty maimby be. Fatim-behivavy efa loha be io valapatsy io ambony fajina an'le ty io. Finona gn'anton'izao e. Sady mbola misy amama mitazona ny sokany. Fa ino ty e? Aleo faingana to de miala eto aloha. Tena zay vo fantatso. Kobony le ry ny aferan-ganjina. Kobony le ry tanteraka. Hoeto ara-tongotro. De teny amiko vela zany hoe zany valala-pianafasany la zany de mahafantatra ny afera masisiko rehetra. Nefa ny polisy sy mipona fanadihadiana matianina za tsy mahalala akory. Zay ny zava-misy nganjina. Kobony le ry ny masisonareo rehetra. Ary teny efa nikirakirainy hatramy boatin-jahako tsareo aza. Marina raha izy tsonina de majinika zao. Efa mivadika vola daholo ngamba. Rediredy koa le ty. Eo lahy de milaza angany fotsiny rapika. Everiny lafa moramora nga zany. Ka zao aninga lehibe. Le fatina verina tao iny a. Hitako mitsirara be eo ambony fanjinan'le ry eo. Sady tokirobaka be ny kibony a. Ohatran'ireny viravirainy reny mihitsy. Inona tsara hoe ty ripika? Le vatiny zazavavy nanafena 7 kilao ive sa le 6 kilao? Ka tsy haiko lehibe aloha na le 7 kilao iny na le 7 a. Fa mino a fa le 7 kilao mahery kely farany teo iny ngamba. Sady zay sy rasitsaka ary raha mika mihitsy ary ny karakarany vondofotra teny ivato le sera. Le tonga de ozizonareo hoe aleveny fa mamay ny tanàna e. Aza manao sangy fiteny le fasoa hitany tsy fahita amiko eo la rapika. Kosy zany e. Vrai mihitsy. Teanareo vomasoko roa be reo mihitsy ny nahita an'le raha zany. Sady mamoaka fofona be. Raha ohatra an'izay ka lazainao fa mihiratra loatra amin'ny masoko. Ny oro kosa ngamba tsy andanga. Veriko fa fofona tripo masisy be ary ny lokan'le riko. Kanjo faty. Tena horera be ny anjina ny koboko tao a. Tena mila mandray fepetra la radio vao ohatrany lozy zany. Nefa ahoana nefa ny fomba lalan'le mpiandrifasana ny afera rehetra any? Sa nisy tsokombakomba tamin'ny raziva nga? Ohatran'ny lasa saina be nenareo zany nga lehibe. Ka zao letsy rehefa nandinika de mila miveriny anapasany lahy. Ary jereo tsara so efa nisy namoaka tao le botolahy iny ka iray tetika amin'ngoran'ny arenako fotsiny. Ny tena loza ary de so efa nanjavinao indray le raiky amin'ny 7 kilao. Mba kosy kosa anganjina lehibe raha mba hiverina any ny bandy a. Tena leo ilamina kosa. Fa mitadiny ny laty e. Niary efa iraka tao de mila avitaina raha sy te ho lasa razana taka an'ireny hitany lahy reny lahy. Ka tena mba enjana kosa nge lehibe ny koboko tao e. Sady tena ohatran'ny fizay-poto le bandina sainareo mifanjiako iny koa. Sao de mpijoko voajoko any ako. Ady mamay be koa zao mipista raha mandeha mamiatsaka fitarainana hoe nisy ny daroka tao le ry. Ka zay nge le tadavitrika ary le vendran-daty e. Le ry ihany no mampandreny manam-pahefana ary le ry koa ny tsy maintsy fiterany. Mamy anso polisy le ry raha zaniko.
rehefa atao mifanagadiana satria mety hampangazy daholo ny porofrehetra izay natolo lahy raha ohatra ka tena vita ny lazy nampanaoviko alina sainasainao nataoko aloha dia vitako daholo ry grand fa izay mety fahaizan'le ry ihany no atahozako a fa fahaizan'le ry ahoana le tia ka so mailony anao laka novany tetika rehetra nataontsika ako izany malala nakaja afaka tany io dia efa fetsy amin'izay fanjika rehetra atao aminy tena jiolanandra sady daika mihitsy raha ilatika vatana fotsiny morongaronga taim-bakona angambany ao anaty kitapotrainy lao aiza kosa anga lehibe a efa mba nanao izay mety tsika fa fifanjy finjavatra no tsy azo ialanako tsotra fotsiny lesiny teniko e fitao atsaka sandava fotsy izay zavatra nampanaoviko alina ary mila lavirary a raha tsy zany dia any ambondrombe lahy no mifampitady miaraka amin'ireo akaman'lahy efa nialolalana ny lahy reny kosy vengy anjita hoe ty dia inona zany no tokony ataoko fa zao a lasa lahy mijery an'izay zava-miseho ena-pasana aloha ary ao maso tsara amin'ny manodidina dia fatary daholo izay fihetsika ataon'ilay valalam-pianofasanao marina vengy anjina dia tena mahatrano izay pitso ny farany kely indrindra mihitsy ve aza mifanany ihany letsy eno tsara aloha izay teneniko an'lahy eto azy ny teninao fa meno ny bandy e ka zao ary izay olona mifandray amin'ny olo dia jereo sao dia mantsy mety misy polisy manao fanadihadiana ao sy ny sisy izay elian'io bandy io dia tokony hisy anylahy saingy mahaizay anylahy miafina fa sao misy matsikaritra voarainga lehibe a dia aza matahotra ianao fa vitaiko ny hirako e dia tandremin'ny lahy sao mitondra vaovao ratsy aty amiko aty indray a ampy izay efa nolazay lolazay ka tsika kosa nety anafina izay misy anga lehibe tsy maintsy tate aminaty aminao daholo na zanatsoratra latsaka aza tsinjony nandeha ary lasa amin'izay rangalahy miala amin'ny fahaza manao izay matezitra eo a fa mba mihaisa kely aloha ny bandy lehibe a tena maina kikina mihitsy azaoko koka mihitsy ny posy potipotiny tsy lamazo reny hitanao reniko ka tsisy vola lesy rehefa tsy mahavita asa dia ahoana zany ny dépense ampiasaina ka za mandeha bus zany le bandy asainao arahako maso dia za zany andeha tongotra izay fanarahany lahy amin'ny any letsy ny fantatry fotsiny dia manara-maso azy lahy tsy lasa kosa zany lehibe a mba mila volana dia tsakoko voany sy foana soraam-piandrasan'omby fotsiny azy le tiako lesy oatra mifanany aza mifanany ihany letsy fa nga iandrombona ny rahako any lahy ka tsy maintsy zany miainga eoko olona mpiampasana nasaina enjasako ve dia ho aiza io fa tsy ao ambala ao marina ny bandy raha hitango lalitra fotsiny eo amin'ny sisina arabe eo mandreraka mitsy lesy miresaka amin'ny lahy tika iny dia lasa lahy mandeha any fa mahasosotra misaosangy anjina izay fa lasa aloha Siva nahoana dia matahotra ianao e za ihany anie ty e fizary zany nopitsika eo amin'ny sofoko ao zany e misy rivotra mangatsika be mitohako amin'ny tendako Siva rento aty ilay zazavavy miviravirainao e na dia efa faty aza tsy tadidinao angatsika amin'ny fanopo maso fony fahaveloko oka reo tompoko mo tsy mifanena tao amin'ny hopitaly matetika moa tsika fizamarina ianao e tsy mino sy matotoa ahy ka olombelona miay e olombelona zao miresaka aminao zao ka midoira ro hitany masoko e ary tana manalavitra any ianao e aza mampatahotra ay ao ery sivy e zany miaina ka tehanao azy io ka ry tompoko mbola aiza nefa ny azo anao e voaseho voalohany zao na manofy ary ve za e sa kosa efa maty ny tenako fa fanasy isany mahita an'izao ka tena zay vo tsapako fa efa maty ah maty ahy e efa faty aho ah sivy oka re tompoko todiany aty arina aty e ato a e vonjy aho e vonjy aho rere olona vonjy aho ahy e
kare tompoko lehilahy manala vira e fonjeo reny olona la velona tsony ato e fonjeo e efa razana daholo ny ato razana mitakosina aminao sa tianao ifo izy ireo amonjanao avelao ahy ako le zay nataoko taminao fa avelao ahy e sy kare tompoko oka hoa raha nanao ny tsara tamiko ianao zao dia tsy toy izao mihitsy ny fahitanao tena lehilaviko reny hafa faladianao le mihitsy ny tompoko tokony tazanao le endrika fo ny fahaveloko ilay nahitanao atany amin'ny braon'ny professeur Théo raha tadidinao dia tovovavy isan'izay nambabo anao ny fijeriko na dia tsy niresaka mivantana azy tsika loza marina matoto e angatry le zaza vavy ny vira viraiky ny fatiny ty marina avelao ahy e avelao a fa asany eny nataoko re tompoko baiko mitaterahako fangary lasa matahotra sy mihiny fisiny matoto indray ianao sy a aza tsapainao reny mitavako e aza manantona akory ianao fa avelao aka avelao ahy e maty a aleo fa entiko itetiny zava-misy ianao raha tsy dia matadiny sensior zita oka re tompoko meo any tananao ay dia aza miezaka mikipy toy io rehefa sakafo io masinao io e oka re tompoko efa tia manoloana anao tiany ay loza marina misy mandady ane mivatako zany ary misy atsika mamoto ny tenako misy mandraikio ny tanako to zavatra madididity be ane zany eniko kasoka amin'ny felatanako zany e faty e faty re olona toany masinao aza mikipy mory okane aza ininao ahiratra ny masoko e mifona e mifona re tompoko skafy maty ahy e ziva skafy misy taolana mikika ane ny ody masoko e tahaky ny areza maranitra ampihiratra ny masoko ny tanany zay mikasoko amin'ny tavako oka re tompoko aleo fa hibanjina anao ary ahy e zay vonjao e ay pianolaoko ty e to endriky olona simba sy mihitsa tava be jereo raha tsy mipotsaka be amin'ny masony faty e ohatray marina ary to tavaverina ato amin'ny hôpitaly indray ahy e niova tampoka ny sary zay nijeren'ny masoko rehetra ary tsy nihetsika teto akory aho dia tonga amin'ny toerakafa fa tsy pika sy ny namany ve reto mikirakira faty reto e pika mpiara miasa amiko dia hisitraka simika ohatray fa maninona nary ny fony fatiny savovona ato anaty tranopaty eto sady jereo reto izy raha tsy efa samy misimba sopotika avoko andraso hidirako ato tena tsy misy mahita ahy reto fa inony reto ataony tena ingiandreny ny midina avany ambony iny olike avy hatrany lesy de diovy le razany reny teo alohan'ny antriana azy any am-pasana dia ampiarao aminy fararakitra rehetra efa voahomana ka tsy vitanay rery aneretonganjiny e efa mba betsaka ihany rehefa ty efa simba be tsy nisy nakatato ka efa nahazo ohatra raha nitrika azy zahay jereo ihany lesy aloha zay mbola azo itehirizana an'ireo rakitra sasany fa so tonga eo ny komandy efa betsaka ihany mantsy amin'ny feomely fa isy isava indray ny lakafo ka mila mailotrika roa andro ihany no mifetra farany tsy maintsy efa any am-pasana ny andiany voalohany melohan'ny atongava amin'ny polisy atao tanàna dia atao ahoany ty nofony tompoko vavy tsy manatsiny tinga lehibe fa mitsitsina taim-bakona ve ny sofany lasa mody tsy maheno tsara sasao dia atera amin'ny an-trano rehefa vita ny fanadiovana
ka mba mila bandy ray anginga lehibena zany azy e. fa aizandray ary tia nahitan'izany e. Niasany maika fa tsy mbola lany andro ijery zay anampy an'lisany io koa no ataoko. Karasitsaka milaza fa mahitako sady bandy efa niasa tselika teto any izy fa mifindiny amin'ny hôpitaly militaire. De ataovy lesy zay mety e. Saingy raha azo atao a, aza vela kirakira amin'ny boatin-drakitra zay mpiasa tselikilisany any, asaivo manidrika an'ireo faty efa simba tsy azo kirakirain'ireo tsony. Eno lehibe a. Fa elaripika zao la de mikarakara ny nofo mangatsika an-janako. Ary avy hatrany de aterany an-trano izy fa efa vita ny fanadihadinana atao amin'ny polisy. De ahoana zany amin'le razan'le gaza sakaizany? Tsy misy azo atao iny e, efa nalain'ny avany teo. Eny a lehibe fa voray zany mibaikonako. Mazavatra eto ary tsaroko fa tonga nyresaka tamiko mahakasika an'io azy io pika. Tsy nampoziko hoe zanaky ny lehibe any ty fatin-jazavavy nahatratrarako any pika mbola nampiatra ny filany tamin'ny tao an-tranopaty any. Rehefa vita zay nataony tamin'ity fatin-jazavavy tsy manatsiny de zany nasaina nanadin'ny lotony mbola niparitaka tamin'ny vatany. Teo koa de mitsiriritra ny ty anjely kely efa gina tsy niteny tsony. Saika hatratra mifakam-panahy fa tsy sa andray marina. Zao za mizaka ny zavatra nataoko. Vonjeo ay e! Vonjeo rere olona! Ka ahoana? Mazava aminao zay ny zava-nisy. Anjaranao indray zao fa niany sisa mbola ho avy e. Maty ay e! Mangatsika be daholo ny vatako! Kevay e! Vonjeo e! Aizary azany to aty amin'ny tramo malalaka be efa maty ve sa mbola velona e? Ary olona makaiza daholo reny tazako reny, manao akanjo manga sy fotsy. Tena ty amin'ny hôpitaly anie za zany. Tena ty mihitsy. Dokotera daholo anie zany nitazako mivezivezy zany. Misy olona hoentiny amin'ny fandriana marary iny zao, to mamonjy ao amin'ny salle d'urgence. Oay, tovolahy very raha be anie izy zany. Ohatra fa izy ty tovovavy manatona ty to malokendrika be anie raha zany fahitako azy zany. Dokotera nga ianao? Mba ampio anie za fa marary efa manary ana ny olo tiako e. Tsy misy mpitsabo fa avelan'zareo ao ambany ao fotsiny. Azafady matomzelona fa tsy dokotera zaka. Olona sendra nandalo tato fotsiny a. Eo re tompoko, lelafiko reny faladianao e. Marary mafy efa manary ana le fofombadika miangavy anao a. Vonjeo rena de felana ninina azy e. Vizany resahany ty zazavavy ty toy tovolahy mijoro eo amin'ny lalantsara io fa tsy zaka reny faniditra azy amin'le birao ary tony sarian'le tovolahy izy zany. Iny faniditra ao amin'ny tsy birao izy profesora teo ao. Tena ngandrinaka ino ato. Aleo enjehiko fa to mangata masa ty amiko le tovovavy. Sahala ny nalaina keriny zany izy. Jereo raha tsy mosontonon'le tovolahy iny fotsiny. Io fa mbola tsy nikatona ny varavarana. Aleo tonga de miditra. Mino fa tsisy mahita reto mato efa eto mbola tsy misy mahatsikaritra. Tena ngandrina teo io manoloana io. Izy mihitsy sy ny sigara beny. Mangina anao e, efa nampitandrina anao any zary reny te. Nefa anao to ohatra mbola mikiry biby ihany anao ihany ditranao. Olona gadra lava ve de hitomaninao tahaka zao? Tsiry papa, tiako tsiry.
ary izay ny anton'izao fangatahako anao izao. Raha mbola tianao ho zanakao dia onero ny zavatra nataonao. Zavatra nataoko? Fa inona no nataoko anao? Sao dia mba misy fahavoazina ary ianao tika. Haiko anefa ireo irakao ireo no namono antsiry e, ary baiko avy aminao koa no nahatonga an'izao. Saingy tsy mbola maty izy ka miangavy anao Zavatra nataony ihany nge no anton'izao rikala ratsy ty e. Mba hainao moa fa mbola gadra mamita ny sazy ny mitiavinao io. Ary rehefa nasana aminao ny asa mifatokisana azy izy dia nikasa noho ny adalany ka lasa nitsoaka niaraka tamin'ny volabeako. Siry papa, tsy marina izany. Lainga amin'ny forononao fotsiny izany mba haminonao azy. Ay tsy mino izay lazaiko ianao izany. Ka tsy mino ahy e. Ka inona izany re mipirofo reny? Moty ianao mihitsy moa no nahita ny rakitrary ny dirany tao any efitraniko. Mba natoko isako ihany le rika nefa nivadika tamiko. Tsy hay mantsy fa feno kamera miafina daholo ny rindrina rehetra ato an-trano. Sady moa tsy manam-pirofo moa fa atena mampangalatra ikuzana azy mbola famitany sazy zao. Tsy hainao angasa motinao tsy fantatra fa mpangana makitrano sady nanolana zanaka vavin'olona mpitondra fanjakana anankiray inge no nampangana azy io e. Tsy rarahako izay zavatra nataony tany aloha tany ry papa. Raha ny nambarany tamiko dia voafitaka izy fa tsy nisaina nanao ratsy. Raha ny draky tsara lazainao fampirofo indray tsy mbola mazava fa izy le niditra tao amin'ny efitranonao. Ekena hoe akanjo n'le tazana tamin'ny raky tsara fa raha niendrika kosa dia tsy mino aho. Tsy izy iny. Ary izako moa ny nalala raha ianao ihany naniraka olona anao sinema fotsiny mba hampisarahana anay sy tsirika. Ty vava ry kiala kely ty a. Aza atao mipetsipetsinao tany loko io fa akomboniny raha tsy te hitady loza amiko. Miangavy anao ary papa. Maratra mafy tsiry vokatry ny tsindrona tsy nataon'ireo olona nirahanao hanenjika azy. Mbola miandry mpitsabo ao izy fa tsy misy mety mandray azy ireo fa miandry baiko avy aminao. Tena miangavy papa. Zaranao raha tsy afaka hatramin'ny aina ry reny tia. Endry papa, efa nivaly taminao anananao fahefana rehetra satria sady lehibe ny fonjy ianao lehibe ny hopitaly ka eo ampelantananao ny ain'ilay olo tiako. Safidy tokana nomeko anao. Raha tsisy andray an-tanana amin'ny fitsaboana ny tsiro ireo mpitsabo ao ambany fitantananao ireo dia ho faty ilay olo tiako. Noho izany dia tsy misy antony hivelomako ihany koa. Lasa fahaveloma ianao. Zay vao mazava amiko. Iny tovavy hitako iny zany le tovavy nitondra aho aty amin'ny tontolon'ny lasa. Ary tsy izy iny fa ny zanaky-ngiandrina ihany. Ary ty hoe tovolahy niangaviana ho tsaboina. Isan'ny gadra tao anatin'ny fonja notantanan'ny ngiandrina dia ahoana ny mety toyny? Fa rivotra be avy aiza koa ary zany. To miova loko sy taratra daholo ny ato amin'ny hopitaly. Oay, ary aiza ry ahy zany? To ety amin'ny toerana tsy fantatro. Ary iza koa io zazavavy mitoloko eo amoron-drano io? Marina tsy irendy io? Le zanaky-ngiandrina teo? Tsereo fa inona ary ty ataony? To mikasa hilatsaka eny amin'ny rano mandeha marina izy zany. Dia notanterahany ve izay teniny tamin'ny ngiandrina hoe anaraka ny olon-tiny izy raha tsy voatsabo le olon-tiny ka. Loza marina, iny fa nitsoraka avy ery ambony ery. Kay, tonga dia nitataza ny vato be tao anaty rano tao. Aleo jereko faingana. Tena maty ny marina. Lozako. Tena io zazavavy io zany no namerina taty amin'ny fotoana mbola ny ainany ka nampafantatra ny tantarany. Miaratsy indrindra ary mirija raha tonga nampiantso anao aty amin'ny toerana mangingina. Eny madamo Rondro, tsy misy tsiny ka efa tsikarotro fa misy manara-maso ao ampasanao. Zany indrindra. Ka misy inona madamo Rondro? Izao e, misy tranga hafahafan'izy io ka tiako raha omenao fanazavana amin'izay mety fantatra ao Tranga hafahafa? Taiza dia tahaka ny ahoana ny fisehony? Ny tena marina dia nahita-boka ny andrana nataonay anziva.
Voamarina fa isehon-javatra izy raha nidiny atao anatin'ilay efitrano tsy misy varavarana miendrika fasan'izay. Izay fotoana nijanonany tao izay dia nandrenesana hitranga hafahafa mihitsy. Ary tsy mampino mihevitra mantsy izy fa mbola ao am-pasana. Tao anatin'izay fotoana izay dia ahazony feo daholo ny zava-nisy. Ny tena marina dia ny feon'ny rery no miresaka amin'ny zavatra tsy fantatra. Mino izany nareo ankehitriny fa manangatra ilay zazavavy. Ilay zazavavy tsy fanta-piaviana nefa dia naharaiki-pitia. Zazavavy? Mbola tsy niresaka tamiko mahakasika an'izany ianao e? Eny tokoa. Izay ilay hoe mistera nolazaiko anao Madame Rondra. Ka azonao tantarena amiko ary ve? Na za aza mba manontany tena hoe somba zanakao aza renty. Renty? Tsy tsy fantatro kory na ilay anarana azako. Zany ve Madame? Ka izy ary ilay zanakao milevinato e? Mahinika ny anaran'ilay zanako milevinato fa tsy renty e. Ary io zanako dia maty nisy namono. Ny tena marina dia ny pozinina ka lazaina fa namono tena izy e. Izay ny vaovao azoko za vao tonga avy any ivelany. Dia mahakasika an'izany mihitsy ny anaovako fanadihadiana ary mirija. Ka efa nijerenareo ary ve hoe mbola ao ny vatana mangatsikany? Mbola ao am-pasana ve ny razana? Sarotra be izany ny mirija raha atao dia n'izao tsy ahitana marina ka aleo miandry n'izay mangirana vao manam-porofo izay lazainao izay. Ka manany Madame Rondra e. Izay fanovana razana nisy teto izay dia mampieritreritra. Ary tena fetsy ireo jola satria tsy mametraka na kely ary porofo ahalalana azy. Fetsy tokoa izy fa mbola fetsy lavitra noho izy ireo izay ry mirija. Aza manahy ianao. Tsy ho ela dia hisokatra ny marina. Za nefa tsy mino an'izany Madame Rondra. Mila mahalala ny tantarany renty izy rery no mahafantatra ny marina. Tena ary ve ianao hoe hipoiran'izany zazavavy izany koa? Ka eo ary fa olazaiko anao ny zava-nisy ny ainako e. Nanomboka tamin'ny nahatongavako tato izany. Eny e, tsy hoe ny andro voalohany nahatongavako fa asa 5 andro tao aorian'izay anga. Hatramin'izao ve? Malahelo milaza aminao fa efa alina maromaro izay tsy nipotra tamiko intsony renty. Afaka tamin'ny fonjany anga izy. Tsy mazava mihitsy fa lazao hatrany am-boalohany aloha. Efa ora maro ihany izay ny sikaritry nanara-maso tsy nijanona teo ry tovolahy. Aisaka izay olona miditra sy mivoaka eo amin'ny simitira dia anatony any akaiky avokoa na dia tsy aiza ho inona ny antony. Tsy lavitra eo fa misy fiara tsy mataho-dalana anankiray miloko mainty ny fitaratra dia mijanona miandry azy. Nefa ny dia tsy hita hoe manao inona eo zareo e. Ny aza hita ka polisy mitady sy miandry ny ziva zokoko. Ary sao dia mba izay tokoa ary e. Mety hoe fampitadiavan'ny polisy ziva sy ny namany amin'izao dia izay ve ny antony tsy nodiny taty intsony? Dia nefa ny tsy samaka ao amin'ny fahasanao zareo e. Tao mitazatazana fotsiny ety avelany. Angamba tsy maintsy anontany an'ilay tovolahy ao ihany aka. Nefa toa hitako nivoaka teo nge izy e. Ary mbola tsy niverina ary hatramin'izao. Rehefa larobia tahak'izao koa dia tena be olona mivoaka sy miditra mandevina ka ano ka mila tsy ho arako ny varotra voninkazo eto. Ohatray marina. Ny fanotsy no masony sy ilay tovolahy. Aleo aloha motsitserena fa miondrika kely ato. Losa fa tia tamin'ity indri. Tena polisy raha izao fijeriko azy izao Sady vavety no mampatahotra be ny endriny. Inona ny avaliko an'ity eto izao? Ohatrany nijery asy ery kely teo dia rehefa nijereko dia to dia nionjika tapoka. Afa-baraka. Inona izany lazainy? Tena tsy polisy ity fa rony garda de corps rony. Sa ve misy manam-pahefana levina ao androany? Kaize, resaka amin'jiny e zahay e. Saika ny tany tokoa aloha mibandy e.
ahoana izay tompoko? Mangane zany feo anjy izany ohatran'renika ananjely reny. So dia tena anjely latsaka tany aloha nareo tony. Tena fakan'olona ty fa tsy polisy arak'izay ny sainiko. Jereo anisany firesany, tsy mahalala fomba sady toa manadala. So dia anjely mariana ary ny sipy zany. Sy tompoko, tsy misy anjely eto fa olona zao no manoloana anao ka izay ny tsy amaliko. Sa somba mahita anjely any an-damosiko any ianao fa tsy izany tianao anontaniana? Aza be moraly eo zikely sa daly asa inona koa. Rehefa mba manontany ny bandy dia mba mamalifa tsy mimotsany atao lava be. Ohatrizay hoa, toa enao indray ny aviavy be ramose tsy misy idirako izay filazanao any fa fanamariana ny nataoko hoe tsy misy anjely eto. Ary raha nadala dia avy hatrany dia mamoisa fa tsy aty izany Mafloa zany tsy anadalanjy saika anontany fotsiny aho hoe somba kobonjy le bandy valalam-piandro fahasanato iny. Toatrany nivoaka teo mantsy le ry dia nidina teto amin'jy teto dia mbola tsy niverina foana. Tsy hitako izany, za koa aza mba miandroko. Ary aza miavina fa mba amin'iresa mora moa Raha tsy fanadalana ny nataonao aloha dia mba nanajanao ihany fa ny adalanao tonga aloha dia lasa nate amaly anao tsotra za tsy vitako. Ifona na retsy fa nji tokoa ohatran'ny sipa efa koboko izany taiza mono nahitako nji ity. Enao nefa mbola tsy hitako mihitsy. Zay vo koboko. Tsy jive le sipa niaraka tamin'ny raziva tany amin'ny hopitaly iny. Toatrany naka telefony nji tamin'izay fa lasan-jaziva ny telefony nji. Loza fa tena isandreo namanzivy ty. Aza hitako ka tsy ho lasa kaizany tonga hitady azy. Toa mangina be tapoka ny anjely ka gaga fotsiny aho hoe iza moa izany ianao? Zapika kia dia atsy anaty fiara tsy zakera sory trefla sory karô. Zay reo ka manjaziva daholy. Mpiara-miasa amin'ny taloha moa izany sa tsy kobodira ziva. Aza mody adala. Anadahako ve tsy ho fantatro hoe fa tianao mandindindina be ny sainako ny mahasosotrako. Somba afaka miala hoe ianao aloha Hoatsay, tena azafady indrindra mady mizelona. Aleo ary aloha isaka kely ny bandy ahoana? Eto ve mety eto? Efa tsy manakona tsony Finna nefa ny tena ilainao tsy efa nilazaiko manko ianao fa tsy fantatro izay nalian'izay olona tetavinao. Ena re, fa saika anontany renseignement kely aloha za aiza tokoa zao raha zivy tena efa ela mihitsy izay tsy nako boky olery iny Dia inona izany ny avaliko an'ity raha izany? Hiteny aho hoe tsy hitako izy. Marina tsy vakiana fotsiny eto. Nefa raha tadiavy indray dia aiza ny ahitako any ziva nefa Tena zao vao tsapako fa tsy olona mitady any zivy reto. Ary mety nisy tsy fifanarahana tany dia mody manara-maso ety izy Lasa saina be neny sy pakely zany. Anjay, jereo ane ny endriky ao ambadiky le rozy fotsy madio mbola fianjanonandro mamira tsery. Manadala fotsiny ety fa aleo roanany ka. Fa voan'ny aretina mandindava ve ny anjely kely zany Inona foana zao mahavarinanao eo Ka tianao mametraka fanontaniana amiko tsy mijanona ka. Sao dia mba polisy ary ianao ty Ko raha polisy? Inona moa no tokony atahoranao fa nga ianao olon-dratsy ka? Raha zao fahitanao azy zao ve dia olon-dratsy araka ny fiheveranao? Asa? Iza moa no malala raha anjely mainty koa nareo tony. Sady ny ratsy anie tsy misy tanjoka Ohatranao zao ve? Nefa ianao tena hita hoe be tandroka be. Kozy ve? Aza manamaimbomaimbo ny tanàny ary anjely kely Tsika anjay tsy manao ratsy zany.
ka rehefa kombonjy hoe rasy tambany de tsy maintsy ratsy foana. No tika mandeha lavea. Zay aro alefa nahiko. Mifofony hainy zivy reto fa mody adaly eto fotsiny, ary aleo anovako azy tsara. Fa averiko ihany a. Raha maninmanina ny anadahako dia tsy miala aminareo a. Oltie, raha zaho mifiresakela zany anie dia tena azoko antoka fa taraiky eo le ry, ary mbola tsy nisy nanao fikarohana. Tena samy mihitsy ringa lehibe a. Efa manomboka mipatitaka zay ny kibon'le ry. Asa raha nakazoro na mbola nandeha tsikilo rivotra teo amin'ny zoro firarazan'ny fasana. Fa malasa saina kely aly izy dia tia. Ahoana izay teba? Nahoana ny tsy nametraka fitaraina tany amin'ny polisy le mpiandry fasana nyvelesany lahy ary naratra. Raha in'izay dia tsotsy e. Karatsynay vinganjina. Karatsinay vahoana le ty fa tsy azoko. Ka vita ho azoko. Naivo tsy nakasatsa, fanjakana tsy nakalaky. Mba aza vaola izy fa tena tsy azoko mihitsy izany zavatra lazay lahy zany. Ka zaniko, le ritsy nandeha nametraka fitarainana tamin'ny erisetra nahazo azy moa ny polisy koa ty tsy rototra nanao fanadihadiana kosa. Tonga de vita ho azy. Le botaliky ty, tsy zany anie nitetika e. Efa mamaraparana fiara rehetra tsika zao. Rehefa tonga ny vola rehetra tamin'ireo efa nalefa tany velany dia mijanona sy miato kely aloha ny afera. Miandry saison manaraka indray. Nefa le sotra mba tiako raha misy korotana kely eo ampisavorovoroan'ny saim-bahoaka sy ny manam-pafana izay tsiray lalana amiko. Ary tena tiako raha ohatra ka isy atakatra ireo dalam-bola tabatra miaraka amiko ireo fa miasa ary mafeny asako. Samy hoe karazana siniatira zany ny tianao apetraka. Dia le valalam-piandry fasana ny karazana rano mainty amaritra azy ary doboka any amponja. Ny kely saina sy ny tsy tia mandalina ihany lesy ny tsy mahalala sy tsy mahatakatra ny tena fisotran'ny tantara. Isaky ny mamarana ny saisontsika dia tsy maintsy misy olona ray hatrany doboka any amponja, ary ny olona midoboka amponja iny no vola volainao fa nalahidin'ny saison manaraka. Tena fetsy ianao nganjina. Le fonja hitazonana azy amin'io dia mbola eo ambany fitantananao ihany. Zany hoe ianao mamola vola jolay atsika ny saison manaraka. Efa 5 taona ngely ty zay. Zany hoe saison anankitelo tsisy mipika mihitsy ny afera. Ireo grand ray latabatra amiko ao ambony eo no mahalala. Ny tena marina dia za mihitsy no te hampafantatra amin'izy ireo ny lalam-barotra sy ny afera ataoko e. Saingy tsy mivatana. Samy manana ny aferany aloha nareo nganjina. Hitana ihany ane reto afera volamena matetika amin'izio reto e. Fa ny aloha mbola tsy nisy miveriny zany e. Efa maty anina le tsy nadiry pika avatsy roa vomiana mamino rony e. Koaiky efa antobolo tokoa nareo e. Tsy manana vao ny tanimboanjo. Saingy zay kosa aloha nganjina ny tena anton'izao a. Zay tsy mivadika aminareo reto. Mampitandrina ny lahy ary pika. Elao zao isan'ny tanakavanako. Ary vitsy ny mahalala amin'ny fifandraisantsika roa lahy. Saingy tandremo mivadika fa hitan'ny lahy reny e. Zanako vavy tokana aza tsy nanaraka ny fenitra takiko tsy rarahako na dia mifatiny aza. Hitako tena nanao sakrifisy kosa aloha ianao nganjina. Saingy tsapako hoe tafalatsaka tamin'le gaja ny vola volainao iny izy ka nafony androm-piana mihitsy. Fa ny tena nahagaga aloha dia tena nataonao batin-drakitra hatramin'ny vata mihitsy. Mary elona aloha. Efa tsara pirina ny vatany ka aza tononona akory na dia ny anarany azy. Eny ary nganjina. Ka ahoana indray zany izao mitetika ady manaraka. Ka zao letsy e. Rehefa nandinika dia atao izay ampiletika an'ilay vilala-fiandry fasana io. Mihidy 3 taona tamponja io dia amola vilana azy no 2 taona farany. Izy indray natao misolo ny toeran'ny tsiry. Tsy misy zanako iroboka amin'ny tsony io ka mety andeha tsara ny tantana amin'ny saison manaraka. Eny ary nganjina. Leo fa anaraka akaiky ny fizotron'ny tantara ny tenako manomboka eto. Nefa zao ny tandremo misy andehan'olona tonga hony eto. Mpisehatra iraisam-pirenena. Fa ny tsy haiko fotsiny hoe malagasy na vita fianarana na vahiny mihitsy. Tsy azoko nganjina. Vaovao azoko teo lesy ty e.
polisy miafina vitsivitsy resam-pirenena no tonga anadiady. Asa raha efa eto na mbola tsy eto, mila mailo tsika. Tsy hitatsony renty rehefa namoaka ny siva tao am-pasana nefa izay sy matamorondro ary ireo mpiara-miasa aminy dia nahita tsara ny vatana mangatsiaka ny renty. Vatana mangatsiaka efa nitsotra tsara teo am-parafara vato. Izany hoe efa tafaverina tamin'ny toerana izany ny vatany renty, nefa nahoana ny tsy hitako tsony izy ka? Sa ve afaka tamin'ny fonja izay namatotra azy? Isak'alina tahaka izao anefa dia na tsy aro ny fisiny foana. Tosary lasa mamiko ny fisiny. Lasa tontolo rainy aminay. Renty, mba aiza re ianao amin'izao fotoana izao e? Toa nomeno tontolo hafa dia sary te hiaina amin'izany hatrany. Dia hiantso aho zaho hoe aleo aho hiampitany amin'ny tontolonao. Aleo mialetoka. Toa miandry aloka tsy hipotra fotsiny alahy ty ry Miritsa. Miandry an'ilay fanaperan'ny foko hitsidika takarifa. Raha mba teo mantsy ianao ampy io fiononako na dia tsy mahalala ny marina mahakasika anao kory aza. Aleo mamonjy trano fa tena mangatsiaka izany alina izany ka. Miritsa? Oay, renty. Andray, fataiza foana re ianao e. Nahoana no milofika ny endrikao? Veriko fa nanadino ahy ianao. Ny hevitra fa efa lasa ianao. Lasa dia tsy verina tsony. Miritsa? Ahoana izay renty? Mbola voafonjato ny fanahako. Izany ny ilako fanampianao fa mila mialato izy. Fa tsy mbola ao anatin'io fahasalamana io izany ny vatanao. Tsy ao fa noentin'ireo tsy valaharana findratoerana. Tsy mendrika hipetraka ao akory ny vatako ry Miritsa. Miangavy anao mba hampio aho hiala amin'izao fonjako izao. Tena mila fahafahana amin'ny fanahako. Ka azonao mba lazaina amiko raha ve aloha ny tantara rehetra. Mbola maizina amiko anie izao rehetra izao renty. Dia misy mangirana kely aza toa tena tsy ho azoko antoka fa mety hahalalako ny marina ka. Aza manahy ianao e. Hoentiko hiteto ny tontolo efa lasa ny ainako ianao. Amin'ny fomba ahoana ary dia roviana ka. Zaho ankehitriny izao ihany ka. Ary tsisy afina aminao ny lasako izay rehetra ny ainako. Efa sasany andry an'izay fotoana izay ary renty. Aza fenina amiko ny tantaranao. Saingy ampiomaniko ianao dia ny meloa. Ho voafonjy ianao ary ao anatin'izany fonjy izany no hahafahanao ny fanahako. Toerana nahitanao aho fotsiny ity fa hafa ny tena hifonja ny fanahako. Ary hevitra iray lehibe tsy afaka misaraka amin'ny fonjako ity toerana iambenanao ity. Any amin'ny tontolo hafa sy ny toerana hafa dia feno fanamigatra sy voafonja ka ilaiko anao hanafaka. Andraso mihitsy aloha ka. Ho voafonja hoe za. Voafonja ny fahafatesana tahaka anao sa fonjan'olombelona? Tontolo samihafa misy atsika ry Miritsa. Ny iraisany dia fonja. Sainginy anao vatana ny voagetsa fa ny anay fanahy. Ny anay hoe? Fa ny anareo iza renty a? Viravirainy tsy matahotodo ny fahavelomanay e. Safidy, zo, andraikitra, voageza ny fahefan'olon-tokana. Eny hatramin'ny fahafatesana aza efa lasa tombotsoa miditra ao amin'ny fitiavan-tenany. Izany indrindra no ilako anao hanafaka anay ao anatin'izany fonjam-panahy izany. Fa nodikodoana teny re zao e. Maninona nefa raha mba tsorina amiko ny vantana ny rehetra renty a? Mpandrio etsy am-parafara ary ny vatanao ry Miritsa. Dia makato ry Masomamy. Avelao hiala sasatra mihitsy aloha ny vatanao dia fanahinao andao ifampitantana amiko. Atory be a. Zakako izany masoko izany. Valina be a. Tena mbola velona fa tsy maty akory, ary tsy any am-pasana fa ato anaty trano mihidy.
raha azoko tsara dia misy olona hafa managadra ato ary tsy ngiandrina velively fa mety mpifanandrana aminy. Tsy polisy ihany koa nefa fa olo-kafa. Tsy nisy tsaroko anefa ny zavan'izio. Iza ny nanavitra tao am-pasana? Reo olona namatotra ato zany no nanavitra nefa ahoany reny trangan-javatra hafahafa reny? Matoto sa velony tondra tany amin'ny tontolo hafa nisy an'le zazavavy antsoina hoe Renty, zay tsy iza fa zanak'-Ingandrina ihany. Natao reny rehetra reny zany mba ilazako ny marina amin'ny manam-pahefana ka hanafaka amin'izao fatorana izao. Raha manam-pahefana tokoa ny mamonja ato, nefa na ela na aingana tsy maintsy izaka ny sazoko ahy, tsy maintsy anivany izay ratsy vitako. Le anabavikeliko izay reniko izay ihany asa manahoana ny fidibidibeny izy ireo. Tsy maintsy miala amin'ity asa ratsy ity alary zay va, raha mbola te hanana dingana hafa eo amin'ny fiainana. Renty, tsaroko ny endriny. Indrosa ny telo ny aonako taminy tao amin'ny hopitaly sindra nanovako azy. Efa reka zanak'-Ingandrina ihany ty zazavavy nataony sorona na dia nofo mangatsikany azy. Efa avy lenta ny alatra sy fanondranana volamena taony Ingandrina teo. Tsy misy ahasarona azy zao rehetra zao fa mahita lalana trany izy. Saingy nitsangana mihitsy zany ny maty hanome tanana anay velona mba andetehana azy. Oay, jao eny fa misy olona manantona amin'ny varavarana. Tsy tazako fa to feo no henoko. Miarabanao Andriamatoa Ziva. Izy zao e? Oka re tompoko, ampy aza efa maizana nataonareo azay. Avelao fa ilaza ny marina rehetra e. Maheno avy ianareo e? Maheno anao tsara mihitsy Andriamatoa Ziva. Ary aza manahy ianao fa tsy famaizana izao ataona ianao izao fa fiarovana ny ianao aza. Misaotra re tompoko, saingy mba afaka mifanatrika aminareo velo ahy e. Tsy mbola fotoana izao e. Tsy ho ela nefa dia eo aminay ihany ianao ka eo anoloan'ny fitsarana no isehoana ilazanao ny marina rehetra. Saingy milohan'izay dia misy fanontaniana tianay mba hapetraka aminao. Mbola misaotra trany re tompoko. Tena lazao izay tianareo. Lazao izay anontanianareo amiko fa valiko ampahamarinany. Tena fay ahy e. Fay mihitsy. Zao ary? Nahalala tovovavy antsoina hoe Mahenika ve ianao? Mahenika? Eny tompoko. Efa hitako matetika ihany koa ary indraindray aza tafaresaka amiko. Ay, azonao lazaina amiko ary ve ny zavatra niseho Andriamatoa Ziva? Eny tompoko. Saingy izay fantatro sy fahitako ihany no azoko lazaina aminao. Ka hono a? Iza ny namonina faty amin'ny Mahenika? Raha ny fahalalako tompoko dia toa hoe namono tena izy. Asa noho ny filana ranofo diso tafahoatra nampiarina taminy angaka tsy zakany. Azonao ambara amiko ary ve ny navita an'izany taminy? Angamba tsy iza fa nivadiny ihany ka. Izay isan'ireo olona vino zao mistera zao ary ny fofony haiko ihany koa. Dia Ingandrina teo Ravontsao tompoko. Le profesora mpikarakara amin'ny marary ao am-Ponjabe any fary ao. Ary izy ny tompona ndraiky fifonjo ihany koa. Samy laza ve ianao fa tena famonotena niatra tamin'io zazavavy io e? Tsy haiko re tompoko. Feo sy resaka ny henoko. Saingy fony mbola mifanerasera taminy hafa velony dia hitako manana olana sy mena fijaliana izany izy ka nahatonga hanamarina fa mety namono tena tokoko. Rehefa tena nandinika anefa dia hitako hoe fanafenana ny heliko anataon'le tompon'antoko izao. Zany hoe ninina amin'ny poizinina zany io zazavavy io? Eny tompoko. Ny ampy ny fahadisom-panantenana ny tompoko dia tsapako fa mitombony izany. Rehefa namiravira ny razana mantsiaka nanidika ireo volamena sy vatosoa ary biby tao anaty kibony dia hitako fa feno diana seraingy ny tanany. Zany hoe
nomena zava-mahadimelona koa izy mandritra ny fanararotanara-nofo natao taminy, izay nivadiny ihany nahavitan'izany. Azonao lazaina aminay ary ve efa miverina ao amin'ny toerana nametrahana azy ny vatana mangatsiaka ny tovovavy antsoina hoe Mahenikio? Iny tompoko, ny vavan'le naneraka mihitsy no laza tamiko fa efa miverina ao amin'ny fahasalamango io razana io, ary mbola nijereko fonza nirahana farany tao ary nidiny izay saika namono azay. Ahoana ny anamarinanao an'izany fa tena vatana io? Satria nisy anarany anga le lamba ny finosany tompoko, miampy ny toerana izay nasainy lehibe nametrahana azy mba tsy hisy atsikaritra hoe nihetsika raha sanatria misy fanadihadinako. Eny ary Andriamatoa Ziva, misaotra anao ny lazan'ireo rehetra ireo. Izay ihany angano no tianareo anontaniana tompoko. Fa mbola misy hafa tiana ho lazaina anga? Fa ny mahakasika ilay zazavavy iray antsoina hoe Rentika, le mipoitra sy mitondra tany amin'ny tontolon'ny fahafatesana re tompoko. Efa mazava ny mahakasika an'iny ny tovolahy, ary ireo resaka rehetra nilazainao tamin'ny andro sy alina voalohany nahatongavanao dia nahalalaina amin'ny marina rehetra. Iny fa na dia sarotra inoana aza. Izany hoe azonareo tahiry-peo avokoa izany izay nilazaiko tamin'ny fotoana nahatongavako iny. Tafiditra amin'ny asanay izany ka. Fa iza marina nareo e? Lazao reny marina e? Ho fantatra ho tsy ho ela ry Andriamatoa Ziva. Andrasa aloha madama, mino aho fa hainao ny amiko. Miangavy ahy, lazao izay anabaviko izay fa mbola velona soma tsara ary aoka izy sy ny reniko mba tsy tebiteby re tompoko. Hatreto aloha Andriamatoa Ziva dia efa maty ny heveran'ny olona anao a? Tsy a? Oka re tompoko! Nahenjakentsana ny anenjika ny teo amin'izao afera maloto ataon'izao a. Efatra ny ampiandohana dia efa fantatro fa izy ny eo ambadika izao saingy tsy nisy porofo nahafahako ny sambotra azy mihitsy aloha. Indrisy ry sombinaiko, ratsy ny kiriny hiaraka hisarikaiga amin'ny lehilahy lehibe iny mantsy ianao a. Tsy tahaka an'izao ny fiafaranao. Hatramin'ny efa nofo mangatsiaka anao aza anaka dia mbola nivera firainy hatrany. Nanenenako nefa ny namelanao rery taty tany lavitra taty sombinaiko. Fony mbola fahavelo ny antasakaizako dia efa mailo ary isan'ny nahafaty azy ny fahalalany ny ratsy ataony teo. Tsy hanana ny teo antra mantsy raha mahalala ny asa ratsiny. Ianta nefa nahalala tsara ny zavatra rehetra nataony ka nitady fanampiana tamiko. Vao nikaroka ny tia afera ratsy ataony teo ty aho dia le vavolombelona nantenaiko hanolotra azy anoloan'ny fitsarana ny tapitra ny ainy. Mampy ahy ihany fahafatesany saingy nanginana ny loana ny volabe any teo ireo mpitsara rehetra. Mahenika, tsy ho ela dia handray mivalinasany anaka izay nampitondra fangiry firenanao a. Mitetika manaraka izao no tena tsara homanina. Raha ny vaovao voaraiko mantsy dia nampanantsony eny amin'ny polisy io ny Miritsa, dia zazalahy mpiandry fasana. Voaporofo hoe fa isan'indray petsapetsa tamin'ny Ziva izy. Ziva izay tsy hita popoka raha ny fiheveran'ny olona rehetra azy. Izay sy Miritsa ary ireo mpiara-miasa amiko sisa mahalala fa mbola velona izy. Aleo aloha any amin'ny polisy fa so mibaradaka eo iny zazalahy iny ka ho foana tanteraka ny tetika rehetra ka. Manao ny telona ohatry fa atao tsy miteny ianao fa misy inona e? Tsy mampino ary Miritsa ny zava-misy a. Tsy te ino aho hoe ianao koa dia isandray sy kombakomba miresaka aizany Ziva. Fa ahoana aloha ny nahalalanao hoe voatazona ety amin'ny polisy ah? Ka izay aneny tsy mampino ary Miritsa e. Le tovavy sakaizanao no nampilaza tamiko ary tamin'ny fomba tsy mampino ahy mihitsy. Tovavy sakaizako? Renty ve? Dia izy izao? Toa izay anga. Tamin'io rehefa anaty fahanginana nisy tonga nandona ny efitranoko. Efa tena resy tory izay sineny.
voalina izany zavatra izany ny seho a. Ny hevitra izay fa aziva ilay olona kanto tsy izy fa ilay zazavavy sakaizanao. dia ahoana ozy izy taminao ka? Mila ny fanampianao tanteraka mirija hoy izy, ary dia nilazainy tamiko fa isan'ny fanalahidy anafaka anao amin'izao trango izao a. Andray ry Telina, dia ahoana ary no andraisanao hafa? Ray tsy kombakomba amin'ireo sakaizany ziva ka? Tsy namaritra an'izany izy hoe meloka ianao ka. Lazainy tamiko fotsiny fa iankinany zavatra rehetra ny fisiako. Tsy vitanao rery hoy izy ny anam-porofo ny marina fa tsy maintsy eo hanampy ianao. Niezaka nitady fanazavana ihany moa izaho fa tsy dia nazava tampoka izay nambara ny farany. Neny nitsangana nijery izay olona niresaka tampoko ny nanjavona an'ilay tovavy sakaizanao. Telina, nazaha koa aza dia toa entiny nionja fotsiny sisa. Fon'izay niresaka farany mantsy dia nilazainy tamiko fa hoe tsy maintsy higadra aloha ary hanam-porofo ny marina rehetra. Ao amin'ilay fonja izay aminjana ao ny nanafahana ny fanahany. Mirija, fa ahoana marina ny mahakasika an'iny zazavavy iny e. Mistera tanteraka, na izay fiakanjo hitako faran'izay aza dia nahalasa saina lalina ka. Ny tena marina ry Telina dia tsy olombelona tsony renty a. Tsy olombelona tsony reny tafaresaka taminao izay. Efa notomandry efa ela izy. Isan'ireo nizaka fahoriana fony fahavelony mantsy izy iny. Eny fa na dia efa fatana mangatsiaka aza dia mbola niarany fa mety avetana hatrany. Vogadra hono ny fanahiny ka tsy afaka mahazo fahafahana izy raha tsy efa tafaverina ny amin'ny toerana tokony hilevenana ny vatany. Ary misaka an'izay sahaza azy ny rainy. Maninona tsara? Inona daholo izany lazainao izany ry Mirisa? Mitantaranganao mikovenao sa milaza lainga? Tadidio ry Mirisa fa tsy misy azoko atao raha tena meloka tokoa ianao a. Ny anadahako aza tsy fantatro izay misy azy na matina velona. Telina, mahazo matoky aho aho ianao. Velona soma tsara any sy vanadahanao saingy oka aloha tsy ambaratelontsika izany rehetra izany mba hirovana ny ainy. Ka aza vao amiko ary ny tena marina e. Ka sao ary, fohy ny fotoana iresantsika ry Telina. Saingy na ianao aza angamba misy manara-maso ka aleo aloha hijanona hatreo ny resaka. Mahazo mandeha amin'izay ianao. Ka raha ny vaovao voaraiko anery Mirisa dia tsy maintsy ampidirina ponja rahampitsona ianao e. Efa tsy mahataitra azy izany ry Telina. Efa nampiomana renty. Raha izany no ahitako ny marina dia izorako ny lalako. Tsy maintsy afaka ao anatin'ny fonja mangeja azy renty. Finona daholo ary izany lazainy Mirisa izany. Fa vao fonja aiza koa renty. Vao avy eo anie izany ny teny taminao hoe tafaresaka tampoko izy fa tsy migadra izany e. Ary nga tsy efa maty indray izy araka ny zavatra nilazainao teo ka. Tsisy azoko mihitsy ka. Efa maty izy. Efa maty saingy ny fanahiny mbola voafonjy ety amin'ny tany ny velona. Mila mandray mivalonasa ratsiny ireo nahavandoza. Ary mila miala ao amin'ny fahasanamanga io ny vatany vao afaka ny fanahiny. Ankoatr'izay irakam-panaovina ao am-ponja moa izany, izay mbola mistery amiko hatramin'izao. Toa adala ny fiheverako anao ry Mirisa. Tsoroko aminao aloha fa sady fandraisana anjara mety ahitana anjoko izao no nampiako anao e. Nefa toa kivy ihany a. Misaviritaka be ny zavatra laizainao, tsy misy mazava amiko izay tianao ambara. Mandehana aloha ianao mody. Dia tandremo koa ny ainao. Aza misaina an'izay mahazo aho fa tsy ho ela dia azo ny valiny mazava ianao. Izay zavatra nangatahany renty ianao izay zavatra nangatahany renty ianao atao. Mirisa, ka tsy niteny izay ataoko anie izy e. Nambarany fotsiny fa ianao no hanome toromarika izay tokony ataoko. Dia miandry aloha izany tsika ry Telina. Dia miandry aloha izany tsika ry Telina. Na za koa aza mbola haka-mantatra no avoko. Eny ary minao fa zava-tsy ho ela amiko ny zavatra rehetra. Ary no koa fa mba hita ny ziva. Olonte, nampiatso an'la pika. Na vaovao ratsy amantsy ka tokony midiny eny fotony ela. Mahakasika n'inona anganjina. Tsy mandry lesany eritreritry fa misy zavatra miheloelo izany ao anatin'ny saiko ao. Maninona aloha raha jerena eny am-pasina ilay razan'ilay bandy iny? Toa misy zavatra mampy ahy zany mantsika.
hoe mbola velona ery. Aiza kosa anganjina, efa ho 5 andro anie zay le ry ny tao e. Marina mafina ka jazakaza ve ho velona amin'izany tsony. Baiko le sy ny afa-tsy fiangaviana, rehefa mba mitena dia tanterao, ary tsy ilaiko kory lahy mifanipakevitra amiko. Ka riska be nele izy patron e. Tao aorianan'le nampidirana ponjan'le bandy valala mpianjo fasana tao zao de lasa mailo mipira, ary tena atahorana mandalondalo eny am-pasany eny a. Tsy olana lesy zany e, na anaovana lalana ambanin'ny tany azy io vita, sady angatsy efa nisy nan'olo ny toeran'le bandy iny ka io indrindra patron be a. Raisin'ny polisy an-tanana anie fiembenana an'le toerana e. Ary tena tsy azo idirana fotsiny amin'izao a. olo ty e, fasako angeny aho e, ary zoko miditra ao. Normal be zany ganjina, ianao zany fa tsy zay. Galisany angely ty mipiasako e, azoko irahana any somatsara mihitsy. Eny ao patron be a, nefa raha misy no ao de miala zay a. Vela ty ve bandy adaly e, miala hoany lahy, mba hainolahy moa fa etapelan-tanako angeny hainolahy. Koboko ane zany ngalehibe, ka inona ny ataonay e. Ataovy lisany zay hidiranao amin'ny fasana io, ary jereo so tsy ao akory le bandina levany lavelona tao. Finna loatsara ny patron be mampiahianao tapoka teo e. Nefa de tamin'ny fivoritsika farany de fa mba nlameriny fisainanao. Ka hitan'lahy, na io vaovao za fa tonga eto Madagasikara ny reniny mahenika, ary nisy ny laza ary fa nahatra voninkazo teny amin'ny fasana izy. Efa nampiantso aho mantsy ny fitsarana fa nangataka izy mba amindrana ny fatinjany any amin'ny fasan-drazana zareo e. Ka inona moa zany lehibe ny idiran'ny petrolina ny vitsika? Resaka samihafa be ne zany e. Mba ampiasao lesany kitapitsaina ny lahy io fa dia azo atao fitoerana satroka fotsiny e. Mba hainona moa fa raha ka atoavy fitsarana ny fangatahany, tsy efa nisokatra ny fasana tahaka an'izay. Ka ianao kosa ary ve de tsy azo fampandrenesana amin'izany e. Eny e, marina zany saingy iza ny malala an'izay ho andohan'nkala ratsy iny. Efa elany ely ty iny nezaka nitsabaka tamin'ny fiainako e. Ary isany nanery hanapitra ny ainy antamamany ty aza ny fitsabahany sy ny fitsikilovan'ny fiainako sy ny afera atoko. Mba hainona moa fa polisy anely ty io madamy io e, ary emy polisy reny. Koza raha mba misy aiko zay tianao lazaina inganjina. Ka ilo kely lahy ve moa takatra an'izay lazaiko e. Lasa lahy de ataovy zay asaiko nataony lahy. Ary ahoana moa zany le seraray ringanjina? Seraray inona le ty zany? Ka le bandiko, le valala votango ao io, so de atao famitorana amin'izay io. Mangilo lahy, za no andraikitra n'izay atao ponja fa tsy lisany. Eny amin'ny toerana iseny amin'ny hôpitaly any ndraiky tany laisa fa ny akoatr'izay. Eny ary nganjinako, zay fa lasa alohan'ny bandy anao tanteraka zay nolazainao e. Mila vala mafapo avy amin'ny lahy ary pika, résultat positif. Sao ndray de kioatroatra no lazay lahy amiko avy any. Eny nga lehibe o. Tena ohatran'ny matalanjona ihany zao fandehan-javatra zao. Aleo arahana maso daholo aloha ny zavatra rehetra. Ny tsara angamba de mandamina ny filaminana atao amin'ny lakavy aloha. Hitako ohatran'ny miasaritra mantsy amin'ny fandehan'ny rara. Ny aza hitako ka kialan'ny indray manetsika ny fanadihadiana. Tsy amelako kosa aloha raha motika ny hoaviko e. Ireo miseho azy ambony lalàna aza tsy mahaviravirany ny afera toko, ka ianao zay mbola ampiasain'ny lalàna irino ianakendry motika ny asa. Ary alao aloha alamy matsara ireo stokazy efa vanaty batondrakitra fa sao mifangaro amin'izay mbola ho avy. Ny fisokafan'ny taom-piotazana manaraka ngamba no mila emotra kely satria raha ny vovoraiko dia misy andiana polisy manao fizahana na mafy fidinana fotony. Ary mety avy amin'izy ireny ihany zany no natratrarana ireo ambonimbony ao. Raha teo ao kosa aloha tsy anaiki-tratra zany. Raha mitady hivadika ireo andriakinina dia amelarana fandrika indray aloha andraingiraingy. Za ety foto amin'ny mantsy tsy azo atao sorona fa tsy misy mamahana ny zalahy ao ambony ao. Odry,
Ary izy nefa tonga nanokatra n'ity varavarany ity, sa ipika ve ny nidina tato? Tsy misy afa-tsy leriany manana ny fanalahidin'ity varavarany ity e. Sa do misokatra tamin'ny fanalahidy izany fa tsy hoe mitrihana akory. Tena mila mailo ihany za fa so mivadika eo le tsy manjary maty iny. Sa do tsy hitako amin'ny fankatsarany izay nanokatra azy ity tamin'iza tany ambony teo e. Sa iny za nidiny iny nisy nitsofoka tato. Aleo aloha voaka amin'ny basy fa ohatrany ratsiny ady e. Vitsy ihany mantsy ny olona mahita amin'ny fidirana ato. Tena tsy misy nizaniza ato ka. Ary maizina be any izy zany e. Ary efa misokatra nga ny varavarana faharoa miditra ao amin'ny efitrano saripady. Eo kosa aloha inoko fa tsisy mahasokatra. Mbola misy temy miafiny io vao misokatra. Ary tsisy alala velively satria anaran-janako ny manokatra azy. Iza zany niditra tato. Aleo aloha averina hidina fa ohatrany mampiarazo ao. Dia aleo aloha jerena ny ao amin'ny efitrano volamena fa sao nisy mipiky. Zay fa nisokatra. Lamina tsara ka. Ka nanahoana ary zanako? Natoro tsara ianao? Aza manafa tsy anelingelina tsony ianao hoe. Ary tsy ho ela dia hiainga any ampititsika mianaka. Ary ianao ny akina mivokatra papa amin'ity taona ity, ao anatinao daholo ny arena tsy toko tsy firohana. Ary tsika mianaka rery no hany mahalala ny tsy ambaratelo rehetra. Iza moa ny mahalala fa ireny zanako ane ka mbola nelanela amin'ny fahafatesana sy ny fahavelomany. Saingy tsy ho ela dia andro fa izay fa nahainao ry zanako. Ry adala rehetra zao miny fa iny faty mitovy endrika aminao milevinao am-pasana manginy ianao. Ka raha tsy olona fokako anasy andevina an-janako, tsy mahazo misaraka amiko moa ianao o. Tsy maintsy nataoko reny anaka satria tsy misy motiva mety alalana fa efa vatana mangatsika ianao a. Ialako tsiny aloha fa tao anatin'ny fizoranao ny lalana makany amin'ny fahafatesana dia tsy maintsy nataoko ny viraviraindreo alikako aloha ianao mba alalany rehetra fa dia nefa maty tokoa. Sainga mba hanapolofoko fa mahay manangana amin'ny maty aho satria profesora nanao fikaroana dia hoentiko any ivelany ianao mba ho reharehako. Sady anga vitan'izay ihany fa mbola kitapitondrako arena be tsy toko tsy firohana miala eto Madagasikara. Zay fotoana maro zay anaka tsy nahafahako nanao fanandramana. Nataoko sorony ianao mba ahafahako mananatra ny ray ny anarako. Zay efa saika vokoma ihany tao anatin'ny fikambanam-be. Nefa ialako tsiny aloha raha tsy nahombo ny fikarohako e. Zany rehetra zany dia vomako avokoa mba tsy ho faty antoka ho any fahafatesanao. Tokana tany keliko. Tsy fanarahanao ny tekoko ane zao ny lasa napidy ny foko taminao e. Raha mba nanaraka an'izay lazaiko mantsy ianao tsy tahaka izao. Efa nisy amin'ny mahainga teo natao andrana kanefa tonga ny solo vaky any akalinao ka zao ny afarany. Nefa tsy maninona anaka. Alanenina farany sisanao ataoko e. Raha mbola voafonja ao anatin'ny vatanao ny fanahinao dia hoe aho hoe verena iaraka isamaritsika mianaka. Ndry zato vatanao mangatsika. Ilay masonao manopy volondavenona fahiny efa lasa manga fihiratra. Efa vato sarobidy mantsy no nasoloko. Ny aminao rehetra mihitsy zao dia sarobidy daholo anaka. Eny hatramin'ny singam-bolonao aza. Lay ray no iverin'ny avavazanako zao efa botika soloka tsisy alala azy velively. So ihany fa maty baka hatrany am-piandohana aloha le tetiko e. Ary leo amin'izay aloha karakaraina tsara ianao e. Ndry tsy miova ne zany zombonaiko zany e. Satroka eo hitanao toy izao foana. Raha mahomby aloha ny fikarohako dia iverina indray ianao fa raha sanatria dia mampamangy any amin'ny reninao any rehetra. Saingy efa inoko fa averinao masoko arenan'ny dada rehetra. Ody fa inona koa zany zavatra henoko zany e. Tena olona ne zany manantonao ambadika ao zany e.
dia sanatria nisy nanaraka ve za le teo dia mety ho iza. Tena mila mailo a. Toatra izanizaniza kory ary taony sokatra indray le tranony hoe efa nidiko tsara teo a. Tena mistery zao a. Dia sanatria ve aleo aloha jerena faingana. Oay, fa lozinina rety e. Renty naka izy ianao teo. Fa iza no mibata anao teo e. Fa atao mitsangana atao sary vongana ny ianao e. Tena tsy azo kontoka ianao fa hihetsika eo. Tsy maintsy nisy olona tafiditra tato e. Iza ny tafiditra tato. Valio ara tsy te hiarana tezerako a. Tena loza marina. Dia ho sanatria ve anjavina no aviko e. Tsy manaiky an'izao fa leo aloha akatona avoko ny varavarana re. Mivoaka ny ivelany ihany manota ari-tositra. Oay, ohatry ny olona efa tsy miaina tsony ene zany eto akaiko zany e. Dia le ho anabaviko ve ty? Nefa aleo ny aina no avotana fa za raza votsitrako. Oay, jenjina masoko marina. Jiro mazava be no nitsena. Fa hay za ry azany e. To lala tsara malalaka be ny tazako eto e. Tena zay vao tadidiko ty toerany ty. Nisy nanatitra ato amin'ny lelakavony Andriana. Inona no antony? Aleo fa tadidiko le lalana mivoaka. Mino fa tsy ambadika atsy. Miakatra iny. Iny le makao amin'ny Andriana. Oaiza? Izy alahy iny mivery la loza marina. Tena Andriana zany aneorinako an'izany. Mijanona ho aela raha tsy te ho faty a. Dia ambony ny tanana za mihetsika. Aela zany manao totozy manadala ny sakato. Totozy sasatry ny mainy ala zao ka ty andavaky ny kary no mijirika amina ry zandry e. Fa iza ho aela ary iza ny nataony lany zanako. Za ela vao teny ho faty ry zifa. Aizy loza ny lamangina fotsiny eo e. Izy elahy ary amin'ny fomba hoana ny natafidirana latatao traniko tato. Inona ny lazaiko? Na zaza tsy mahalala n'izay antony natongavako tato. Aza miana any eo le tsy todi fotsiny moramora ty. Aleo mitodika mora ihany ka. Ary akipony maso fa vao ahita ny endriko zao Andriana dia hitifitra avy hatrany. Iza ho ahy elahy. Elona ve zany teniko zany le ty e? Retiry Andriana ziva sakaizanao. Le briky laty ihany. Fa angalatsy efa maty. Sa velony manoloana. Tena mba marina raha mba mino an'izao. Za ihany tiry Andriana. Fa tsy tokony levimbelona ve lahy sanitsangana tamin'ny maty. Nefa kosa sao dia nivadia ny lisany rehetra ary ahy. Lainga zany ny filazana fa maty lahy. Zay vao takatra. Fa tsy maninona e. Androany elahy vao tena hamonjy lalina makany amin'ny mandrakizay ty a. Oka rery Andriana sany marina. fahafatesana lesy dia aleo sangina amin'ny fahafatesana. Apetrao iny basy tananao iny ry teo a. Mandidy anao a. Fa taiza koa no mipoiran'ity polisy vavy ty e. Ay mifaminay fotoana tsisika ary madame Rondro. Ary nahoana ny tsy mampilaza fa tonga tampoka ohatr'izao e. Tsy te mibetsaka fa apetrao iny basinao iny ry teo a. Raha tsy te fanaparitaka ny atidohanao mibalako izay angam-pandehanoniny ianao. Milamina aloha ianao madame Rondro a. Tsy lavitra koa angety olona rovanao ty e. Ary miaraka amiko makany ambondrombe izy raha ratsy fihetsika eo ianao. Dia andramo ary fa ho hitanao tokoa moa zany. Nefa milohan'izay ahoana natafidianareo tato amin'ity toerany ty e. Indrindra fa ianao madame Rondro. Mody zasan'ny mpanompoka ihany no malala amin'ny fisian'ity fonja miafiny ty. Tsy takatry ny sainao nga fa milalao fanorony tsika. Niditra anaty tsipika ray ianao sy ireo mpanomponao zao ka tsy afabela fa tsy maintsy miala ivelany lalao. Tapitra ny afetsen-dratsinareo sy ny fihetsika ratsy rehetra mamofady nataonareo ry teo a. Ampy koa izay ny sorona naripakao. 5 taona ny hofanana tany ampita mba hamatotra anao ary tanteraka izany ankehitriny. Tsotra fotsiny ihany fanontaniako madame Rondro a.
ahoana no nalalanareo an'izao rehetra zao e? Ary taizany nipoiranareo? Motsy ianao ihany ve ny nanolotra fanalahidy idiranay tato e? Ary isan'ny fitaovana amin'izany ilay tovolahy antsoina hoe Mirija, ilay mpiandry fasana fanodikodonanao ny afera rehetra. Ny sain'ny kely fisainana no azonao avily amin'ireny fa tsy ny anay ringa andriana teo a. Zay vao mazava amiko. Ay le valala-mpiandry fasana iny no nanokatra ny fidirana avy tao am-ponja ka tsy nandalovanareo akory ny trango fa avy dia mivatana tato. Mahay nareo ka. Fa inona ary no anton'ity jiolahy ity ndraika? Mazava ho azy ringa teo a. Io ilay fanadalana no masonao. Io ilay hanamafy ny eloka nataonao ary io ny tapakela-ndehananareo any amin'ny vary tsy mifody. Tsy azoko. Izo nijoro vavolombelona eny amin'ny fitsarana mba anameloko avy e? Iza no iny jiolahy mpanga jiolahy? Mba nindrasa tsara ny fataperany teniko moa ringa andrianao. Amin'ny fotoana tsy mahay eo anao tsony izy no empanganao ary dia anafaka. Zay vao azoko. Fetsy ianao ka. Nefa fetsy no ianao koa ny aty e. Zany ara-lota taso dia any ambondrombe tsika mifankahita e. Ka mazaho toerana ary nareo roa e? Fa inona ny zavanseho madamo Rondro a? Voalohany aloha dia mitodika aminao ary telona. Mahaiza mionona dia mahay rezatra any. Andrero madama, zaho sakako ihany fa tireniko ny andrarandro fodiny zify. Efa nanao izay azoko natao aminjena azy fa tsy tanatsony eny. Soroko aminareo roa fa raha tsy nisy an'ny ziva dia tena niarana maty tamin'ny teo teo. Nitodika tenaniko toy ny tadio maty teo nanondro tamin'ny vavabasy efa tsara fahana ka nitifitra tsy niambamba. Fa toy ny tadio ihany koa ny fiarovan'ny ziva ary dia netefa teo amin'ny kibony ilay bala. Ny balako kosa avy hatrany dia netefa tany amin'ny lohany teo ary dia maty tsy tratrany teo izy. Ziva mbola nendoko namonjy hopitaly nefa tsy tratra tsony eny. Andrero madama, dia maty ilay zokiko. Mahay rezaka i telona. Vahono a madamo Rondro. Nizotra ara-dalàna tsara ihany izany ny paikadintsika rehetra. Fa paikady ahoana fa tsy azoko. Araka ny fanambaran'ny Mirija taminao dia tsy mahatao pasa ny ziva nadahanao fa navotany ary dia noentiny teny amiko. Nisy fanadihadiana sy andrana nataonay ary vao marina fa teo ny tena tao ambadiky ny zavatra rehetra. Nanomana ny saiko fa tsy maintsy vitako ny adidiko izay nanaovako vao teo amin'ny fahasahy-mahenika zanako fa tsy maintsy handray mivalinasana izay nahavandozana faty azy. Nampidirina ponja aloha Mirija rehefa naka fanazavana tany amin'ny zivo izay fa misy fidirana ao amin'ilay lakavy toerany teo. Ary dia tamin'ny fotoana io no nampidiry Mirija nitsofoka teo ary dia tafiditra somatsara tao ambany. Niaraka nampidiriko tamiko tao ziva raha tsy nahatsiaro teny iny satria dia tsy mbola natoky azy izay ka dia natao izay tsy nahatsiarovany tena aloha. Rehefa variana tao amin'ny efitranony tao teo dia niditra ary dia niezaka niafina. Fa ny tena nahagaga dia efa nisokatra ilay efitrano voalohany. Asa, iza niditra tao fa na dia ny fidirana teo aza na atsapako fa talanjona koa izy. Rehefa tafiditra izy dia nanidy an'ilay trano ary nanokatra ny efitrano miafina. Rehefa tafiditra tao indray izy minitra vitsy dia niezahako nazera ny sary tamin'ny rindrina iray ary dia nivoaka tao izy. Mbola nisokatra nefa ilay trano misy an'ireo tena iankinany tsy ambaratelony dia nitsirika toy ny tadio niditra tao ary dia avy hatrany nofo mangatsiaka n'ireny zanany izay mbola nafaingany tamin'ny ranom-panafody ny bataiko. Fa nofo mangatsiaka ny ahoana ka? Izany e, nafaingany tamin'ny ranom-panafody dia ilay nilazaiko teo hoe ny bataiko ny nofo mangatsiaka n'ireny. Izay somary navesatra ihany fa raha zaho izao tanjako hitanareo izao dia tsy nanano sarotra ny nakazy. Avy eo izy niverina ka taitra ny nahita ny zavaniseho. Izaho kosa tamin'ny fotoana io efa teo amin'ilay toerana tsy nahatsiarovany ziva tena izay tsy lavitra teo. Dia napetrako teo akaikiny ilay nofo mangatsiaka mivaingana ary dia nasiako manitra ny vavorin'ny ziva dia lasa ny tsena izay mety fahatezerany teo e.
Arak'izany ny tanjoko tamin'ny fanairana ny ziva dia mba hanao ny diversion raha taitra amin'ny tsy fahatserovan-tenany izy ary iny no heveriny teo fa niditra tsokosoko tao. Nandeha arak'izay paikady nataoko ny rehetra ka izao ny hafarany. Andray Madama Rondro, tena nanavitra anao tokoa ilay anadahako raha izany. Fa ny tsy azoko izao dia ilay hoe vatana mangatsiaka ny renty. Dia aiza izany io izao? Eny efa any amin'ny hopitaly atao fizahana io izao. Ary profesera Nandimby any teo atao ihany nanao ny fizahana ny razana. Ny tena marina dia tsy fatiny renty velively ilay hitanareo tao pasana navezivezy ny tondrana an'ireo vadisoa saribidry mirija. Izany fatin'olona efa tao amin'ny hopitaly iny no navoaka an'ireo mpiasa sy irakiraky inga teo. Fa ny fatinjana an'izay namono tena kosa dia io tao an-tranon'io foana. Dia tena faty tokoa ve? Izany Sao dia mba mbola nisy aina ihany ka. Raha ny resaka iainko mantsy anie dia toa hoe mbola teo anelanelan'ny fahavelomana sy ny fahafatesana izy. Alamino ny saina ry mirija. Efa ela ny maty ilay zazavavy. Ary isan'ny nahafaty azy ny fanolanana nahazo azy tao amin'ny hopitaly rehefa avy nalaina tany amin'ny rano izay namono ny tena izy. Maninona tsara? Namono tena hoe io zazavavy io fa tsy ny finoana? Azo lazaina fa tompon'antoka tamin'ny famonoana azy ihany ny rainy fa akolaka e. Nisakaiza tamina zazalahy izay gadra tao ambany fehiny teo izy ary nitsiry tao ambadika izay mifadezeran-drainy ka nahatonga ny farany namono tena. Tsy maty teo eo nefa izy fa mbola tonga soa tao amin'ny hopitaly. Avy hatrany dia nampidirin'ireo mpiasa ingandriana tao amin'ny tranompaty ary nanaparan'ilay iray antsoina hoe pika ny filan-dratsiny. Ndray. Mampalahelo e. Raha ny resaka ny fanaovan'ireny tamiko anefa dia hoe mbola teo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahavelomana izy ny niaran'ny fanolanana ny nofony ary isan'ny nandaozany ny vatany izany. Teo koa dia nalain-drainy ny faty ary dia nataony fitaovana nanitrihana an'ireo vadisoa sy volamenana ka ny am-pasana. Saingy tsy izy intsony naverina tao fa faty avy e. Renty. Afaka izay ny fanahinao. Afaka tamin'ny fonja izay namatitra anao. Fa ilay jiolahy atao hoe pika izany aiza amin'izao ka? Tsy mbola misy mahalala ny fahafatesany teo aloha izy ireo hatreto ka. Ary izy ireo koa tsy dia mifandray matetika amin'ny teo raha tsy isan-kerinandro. Raha ny vaovao azonay dia hoe mbola manohy ny asany ao amin'ny tranompaty eo ilay hoe pika. Raha ny tena marina dia efa mifandimby tamin'ny teo tao foana io profesera io saingy tsy raitsy kombakomba taminy fotsiny. Izany hoe tsy mahagaga azy ireo intsony izany raha mahita ny profesera miasa ao io izy. Dia vela iriary fotsiny eny fe izy raha izany ka. Moa tsy mendrika andray ny valina asany ireo. Miandry ny valiny fitiliana ny razana tsika dia iroso amin'ny fisamborana azy ry izy roa. Aza taitra nareo. Eny ry Madama Rondro, dia tena misaotra anao. Azy aleo to dia anjay ny asa masatsa ampandy fa tsy zara aza tsy ny antsony ny deba. Mety sahirana koa ngambo takaka dia tsy nahazo antso mihitsy ah. Le aferana saina natao farany iny aza ny tsy nataoko akory. Nikasa anao tatsa dia tsy nahazo azy ka leko mianjo ny jariny. Watsay. Alonakaiza daholo ary zalatato e. Sa zare zany ny miasa ato an'io alina. Tsy olana rangahy zany e. Tsika koa tsy matahotra. Tao lazain'ilay profesora fa misy razana vao tonga an'izay hono ato. Saingy tsy azoko tiana fa tao hoe mbola anaovana fanadihadiana hoe. Pika an'izay tsy maintsy mipainsa kely aloha. Indrindra fa hoe sy mpamilay le razana ato. Mandray anjara kely aloha mibady na dia voandalana hoentin'ny maty any manjakizay azy. Toikisany eny ianarana ato e. Izany hoe tsy fantatra anarana izany le razana. Hitako fotsiny aloha hoe femininina le izy e. Izy amin'reto razany reto izany le izy ka.
Ty zao lehilahy de reto efa rapaina be de zany le izy ty mitokana kely aty aleo jerena tsara aloha aleo losokafa nyty lamba manarina azy ty anjay tombola sipa kely tiako tena milay fa ohatrany efa kopoko zany any endriny tena tsy vao amin'ny masoko mihitsy ty sao de sipa fantatro ary tsy lalako rangah zany de ahoana kimady mizelona manjakely Manahoana ianao? Latao izany koa zany le ty sady ty sipy ty veleny ty io aliazina ty ampanjiny sady nandray le antso marantsa be le izy zany kay mianjera mafy de volaka ny tongotro tena maty aly ty finy zao toa mitsangana le faty Mikasa niverina fandroana napatra ny filanao amiko indray nga ianao anao hiaraka amiko dia anaikoatra toizatsika izay natombo karipika oke kaotsony ampy zay tsy fo ampy zay tena marina tsy aleo mitsoka fa maty eto andao pika de hoaiza nefa aty afo midiko ty tsantiny tsy mety misoka tsy izany askena pika maty mafera mba firavirainy faty tiako misokatra io ragnato de mitsoraka ny vary somatsarina ny fitsarana afaka madiodio ianao voango madamy rondro daholo ny profirehitra hafanana nafaka anao de isorana ne Andriamanitra ary telona ary isorako betsaka koa ianao teo foana mantsy ianao nanampy ana de nanafenako ny zavatra rehetra aza marina mihitsy le tenin'ny reny tamiko hoe zay olona nafaka azy amin'ny fonja sy nangeja azy io de mahita ny endriny renty raiky petit amin'ireny ianao hoe enindry telona saingantsana goavana ny manasaraka anay ka tsy maintsy ny onona ny saiko dia ahoana ny toyany tsy nipotra taminao tsony ve izy tany anaty nofo mamisaika tsy nyriko tapitra ny nanafatra izy vo avy nanafina ny vatany tany amin'ny fasany reny ntsika de iny alina iny any ny sehony nanazava tamiko izy fa afaka tamin'ny fonja izay nanagatra azy saingy de niditra tamin'ny fonja faharoa izay mbola tsy nilazainy tamiko ny mety ho toyiny mino anefa sady nalahelo ihany satria eloka ny nataony satria namony teny izy nilazainy tamiko fa ny vatany izay voafonja tao amin'ny rainy tsy nampandry ny fanahany afaka izy ny vany fatorana sena matotra azy fa ianao kosa ka mbola voafonja ao anatin'ny fitiavany ve tsia efa nivoaka ny fonja izay nikadrako tanaty 2 herinandro monja afaka ny fatorako afaka saingy namonjy fonja vaovao ny foko mpiazoko enao ka enao le fonja vaovao ny safidiako aminjako ny fitiavako miritsa marina ve enindry telona ny velona no afaka hifankaty fa ny maty efa tsy hiverina tsony saingy lalana raina n'olotra ho anao ny fidirako ny ray fonja tamin'ny maty de le fonja ny fahafatesana namatotra ny fanahany zany ndrairy miritsa hofonjaiko tokoa ny fitiavanao ary noko fa tsy ahazo fahafahana mandrakizay ity olo-kafa fonja diambeny ny novy andrianjaka
tato avy no namilina ny tantara. Hermanina Sandratiana, Mandaniaina, Iaritoky ary ny mpanoratra. Niaraka tamin'ny Satry ny Aina, Riana Lamasoandro, ny Antsana Andrianarisoa. Nana Totoza sy nikirakira ny lafin'ny teknika no Fiandrianjaka. Nandray fio Hermanina Sandratiana.